Arak'izany tompoko lasy tompoko vavy dia tonga atao anatin'ny fotoana ny fanomezana indray isika dia ny fandarana tsy manaiky lembenana izay iarahana telo mianada manentana trano moa zany ny namana Clémence Rarinirina Babarakotoarsoa ary ny tenako Lilira Farala. Miarabanareo mianada ihany koa tonga soa tao anaty fandarana indray isika telo. Miraba namana Lilira Farala, miraba Babarakotoarsoa, miraba sika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana tsy manaiky lembenana dia manasa antsika tsy saraka aminay hatramin'ny fiafarany izao fandarana izao. Miraba Baba. Miarabanareo rovavy dia miaraba ny mpijery sy mpanaraka antsika na radio na ihany koa ny mitambazotra serasera rehetrarehetra any. Arak'izany dia fantatro fa manongila tsofiny ianareo mpiaino betsaka koa ny zavatra ho resahana toy ny mahazatra moa ry izy telo dady izy mianadady sao mizara telo foana le mizara telo ny ao an-tsaiko mizara telo ny fandarantsika aty amin'ny tapany voalohany dia izay telo mianadana no fa makafakana arak'izay loha hevitra hita hoe tokony resahana ary ilainy rehetra ny mandray azy dia tapany faharoatsika mandray vahiny ary any amin'ny tapany fahatelo izay andraisanareo mpiaino rehetra anjara amin'ny alalan'ny antso an-taribia dia hiditra avetrany amin'ilay tapany voalohany tsika izy mianadaly efa makafakana inavy ny zavatra ho resahantsika androany inona daholo ireo teboka izay hoe tsy azo lalovam-potsiny tsy maintsy mbola resahana amin'ity anio ity. Baba avetrany angambany no mena amin'ny fitenena. Iaraha malala moa zany le zava-misy eto amin'ny tany sy ny fireneny mbola manjavozavo angara zay no azo ilazana azy mbola tsy hita zay marina amin'le makasika an'ilay resaka sakafo ny fampozinana ny fanampozinana ny voaka ny valin'ny analizy dia mazava ho azy zahay moa mpandolitsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra zany hoe izay zavatra mandalo sy makasikasika an'izay tanàna Antananarivo renivohitra izay ka azonay hitondrana ny tolotsaina ho antsika na ihany koa fizarana na ihany koa ny feon'ireo izay mponiny eto amin'ity renivohitra Madagasikara ity ka tonga aty aminay azonay zaraina dia hifampizarana eto. Mazava ho azy moa zany nisy ny fitokonan'ny mpiasan'ny jirama farany teo reny dia hitantsika fa lasa ohatry ny karazana loza mananontany loza manambana ho an'nyponina Antananarivo le izy sanatria tsy tsaratsara kory no atongavana eto izy ny diso na izy amin'ny manana ny rariny fa raha voatombotsoan'ny daholobe dia everina fa misy resaka azo fikaresahana ihany koa makasika an'izay dia mazava ho azy moa zany misy koa ny raha politika tsy adino satria marina avy eto Antananarivo tsika fa manerana ny Madagasikara ihany koa dia voakasika misy an'ilay vidéo ihany koa navoakan'ny colonel Patrick farany teo iny le izy moa zany manotohina foana misy zavatra voatotohina ao anatin'le izy dia hoe tsara hoe hitondrana ny fanazavana ny hevitsika koa satria tsika koa mahazo micro dia miteny an'izay hevitritsika dia mazava ho azy moa zany misy ny fandraisana ny vahiny rehefa avy eo amin'ny efatrora sy sasany dia miditra Ramatoa Lanto Rakotomavo filohan'ny mouvement dia zay ngamba fa ny ankoatran'izay araka nefa mahazatra moa zany rehefa misy resaka na ankoatran'izay ary nefa hoe tsara resana dia afaka mitsatsaingoka kely io tsika menakavy ao anatin'le izy le tsara resana ngamba izy menada aloha le laharana ahafahantsika miditra ho antsika izay maniry hiditra amin'ny vantana 038 65 116 07 038 65 116 07 zay le laharana dia rehefa any amin'ny fiafaran'ny fandraisantsika ny vahiny moa zany fantaniana farany apetrakatsika amin'ny vahiny no manomboka miditra ianareo maneho ny hevitra na mametraka fantaniana amin'ny vahintsika ihany koa tsy maninona ao anatin'izay dia le resaka fanampozinana ngamba resaka fanampozinana fa anao faingikely fotsiny tamin'le resaka anjo teo satria mazana misy olana foana rehefa le mianjo dia tsy marena reo dia raha vo le retour amin'ny télé na amin'ny radio na any amin'ny Facebook dia sahirana fa lay retour ao anaty telefona no enona dia mandeha tsara zany lay fifandraisana ao anatin'izay zay fotsiny tiako tenenina fa marina tenin'ny Clémence teo mbola tena mitana ny sainy maro ty resaka fanampozinana ty ry izy mianada be dia be ny azo ambara raha tsy laza fa tsy ny hoe omaly zao dia teny amin'ny fitsarana teny ireo fianakaviany ny arambony nitondra sarin'ireo zanany namony ainy nitondra ihany koa ny sasany moa zany dia tena hoe nazavainy teo mihitsy ny alahelo sy ny zava-misy rehetrarehetra toy izahay paorina indray no sahirana raha nahiditra ao amin'ny tribunal zay no nandeha tamin'ny vaovao etsy andany ny alefa ny vaovao hoe ny valy ny fitiliana toa tsy misy nininona tena mataitra sinina koa ao anatin'le izy tena misy miteny mihitsy ao anaty tambazotra hoe fa tena on nous prend pour inona no andraisan'olona atsika ohatrany hoe tsy misy zavatra tena azo itokina sy tena iankinana ve zany ary amiko matoa nanao andreny faneho-kevitra samihafa ireny fianakavian'ireo ny arambony dia misy fanahina ao anatin'izy ireo tsy voatery tena matoko tanteraka le zavatra miseho izy asa manao fijerena tao zay no hitako zany aloha
raha sitrakareo miravavy a milavalava kely ngamba amin'ny rominitra zavatra hotanayko eto a nangonongoniko izy ty zany araka le vavaondresan'ny lili teo a de misy any koa moa ny anatambazotra any de nangonongoniko zany de hotantaraiko eto aloha de eo inareo zany mahita hoe inona ny azo resahana sy ny karazany ao anatin'le izy talen'ny ministera ny fahasalamana zao le niteny a niaraka tamin'ny mpitsabo a niaraka tamin'ny tony mpampan'ololalana hoe singa mahery vaika tsy fahita ao anaty sakafo a ary tsy fahita ao anatin'ny vavon'olombelona no natao anatin'le prélèvement nalefa tany ivelany eo zany teboka iangatsika singa ninina natao ve izy le izy zany hoe fananina zany hoe famisaviana sa tafiditra tsina de nalefa tany ivelany tany France service ny toxicologie spécialisé a de spécialiste en toxicologie koa nanao sonia expert judiciaire au niveau cour d'appel any France de mbola narahana validation ny resaka résultat le valin'le analyse akoatran'izay a raha sy ambin-tsakafo a tavela tao anaty vavony a no nalefa natao analyse tsika moa zany miresaka eto tena koa za tsy spécialiste fa tantaraiko fotsiny zany le zavatra hitako nangonongoniko a de tantaraiko anareo de samy milazo eo tsika hoe ahoana ny hôpitaly a raha ny fahalalako azy zany a tsy afaka manao autopsie fa mila mangataka alalana amin'ny fianakaviana ary na manaiky ary ny fianakaviana de tsy maintsy mila réquisition zay vao afaka manao autopsie satria tafiditra ao anatina dingana ara-pitsarana ny atao hoe autopsie a satria médecine légale le zavatra zay zany le izy raha ny resaka lalàna herinandro latsaka nefa vao natomboka zay zavatra zay efa nisy olona maro maty a zay vao nataony autopsie zany hoe ambin-tsakafo ohatrany ahoana zany ao anatin'le kibo'le olona ao ny lalaina razana efa herinandro ve na tsy razana ary fa la olona velona nangalana lizy zavatra efa herinandro zany hoe ianao nefa efa miodina ny zavatra kibola ao a de ahoana moa zany ohatrany hoe mitombona ve zany le analyse zay natao de le analyse koa ve sele ve izy nianga teto a tonga tany andafy tany a nisy nanalana ve nanovaina ny lalany a nianga tao ny hôpitaly a ahoana natongava tany ivelany tany a nisy coopération judiciaire ve nandeha tany amin'ny cour d'appel tany France ve le zavatra de midika ve zany fa nentina tanana tany amina laboratoire privé a be de be zany le fanontaniana eo miresaka norme angamba ny amaranako azy hoe ny any France raha le recherche zay natao koa zany a io koa moa zany efa be de be ny afahanao mikaroka amin'izao fotoana zao na resaka eo miresaka chat GPT sy ny karazany reny raha voatrangana toxicologie de fanontaniana mipetraka zany de hoe misy acte na assassinat ve zany hoe famonona olona ninina natao dia tsy maintsy tova maromaro ka ny takina amina analyse fa tsy resaka hoe ambina sakafo fotsiny ao anaty kibo tsy resaka raha sy ambina sakafo fotsiny de eo zany le niteneniko teo amboalohany teo le hoe raha tany saiko aingana be zao le izy a raha pipi a bile mo afero de foie aty a rein vo cerveau atodo cheveux volo poumon vavony os ny tolana zany rehetrarehetra zany zany a ilaina amina resaka raha voakana fanaposinana famonona ny mihinana tao taperiko atreo ngamba aloha fa zay zany le mba nangonongoniko de hoe feno vereo fepetrareo nafanana moka n'le valale analyse zany le hoe singa mahery vaika tsy fahita ao anatin'ny vavon'olombelona izy koa tsara resahana hoe ny isan'ny nangalan'ny baba satria fa nytemo izy te hoe nalaina tany anatin'ny tapajotra sy ny sisa de ny Patrick Rarmanana no isan'ny tena namoaka sy voaboasany izay resaka andresahan'ny baba zay ary mitombona avokoa zany fanamariana sy fantaniana rehetrarehetra izany a fa ny tena fantaniana petraky ny olona zao Rizy Menada de hoe milaza zany le nresahanao teo hoe eo amin'ny fitsarana toy ny mpampan'ololalana niaraka tamin'le talety eo anivon'ny ministère fahasalamana de hoe singa mahery vaika ahoana moa zany ny afantaranao fotsiny na ny anarany ara hoe singa mahery vaika raha tsy fantatrao le izy hoe singa mahery vaika tsy haiko raha azonareo le tiresahana ahoana ny tenenanao fa singa mahery vaika le izy a raha tsy ianao raha tena resy lahatra fa singa mahery vaika le izy ny angatahany vahoaka malagasy ny angatahany ireo fianakaviany miarambony ny angatahany ireo fianakaviana zay mbola mitsabo marary hatramin'izao eny amin'ny HGRA izay omentsika ny fankaherezana ary iatsika mbavaka ao anatin'izany de hoe inona le zaina fa singa mahery vaika inona le anarana
zay zany le andrasan'ny olona sanatravy mivavy sy anura ve zany mantsy matetika mandeha ndresaka teo baba hoe famononola sa izy nyteny an'izy teo hoe ninana atao lilina amba nyteny de zay misy le izy hoe inona zany le anaran'le singa mahery vaika lazaina fa tao anatin'lay sakafo sy tao anatin'le rano le olona zany izay natao fitiliana zay zany zavatra ngeza be ary tena andrasan'ny olona fa maninona ny tsotsorona fotsiny marina ny tena manalira faralahy teo hoe eritreretina hoe sanatria bado dondrina azo ambakaina mandray an'zay zavatra rehetra tsipitsipeny ny vahoaka de fitana zany ao anatin'izay ka le izy efa 20 ankehitriny namony aina hatramin'izao no namony aina de tena tsy rariny mihitsy ary tsy azo ekena raha toka inina zany ao anatin'izay hoe afenina zany le marina takina zany ary eto raha tsika manokana satria fandarantsika tsy manaiky lembenana ry izy menada de hoe tena mila mijoro ny fianakaviany ny arambona mila mijoro ny fianakaviany ireo mbola manana marary tsy anaiky lembenana mihitsy ao anatin'ity raharaha ity satria asa tonoina fa tena fahafatesana andresahany eto tena hoe misy aza tao anatin'ireo fianakaviana arambona anakiroa tany ambositra moa hitantsika efa mitovitovy lay tranga fiseho an'ilay aretina fianakaviana ray amanontolo no ndosiny fahafatesana tao anatin'le resaka fa fahampizina ra-tsakafo fanampizina ra-tsakafo de hoe tsy tokony anaiky lembenana mihitsy ao anatin'izay fa tena tokony taky amin'ny fomba rehetrarehetra zany ny fivoahan'ny fahamarinana ao anatin'izany misy zao resabe tsika moa zany miainga amin'ny tambajotra izy baba teo fa tambajotra ihany koa nahitana ny resaky tamin'ny voalohany raha tsikaritra nisy an'le hoe io le tompopety de aveo hoe nalaina sary de hoe totra mbola manao robe de soirée ohatrany hoe mbola manao akanjo mihaja nalaina sary tao amin'ny hôpitaly de menomenina daholo ny any Facebook io ve zao ve ny marary zao ve ny ohatran'izao vetivety eo miova toerana nangalana sary de io fa misy an'le machine be dibe mitsofoka ny mbava sy ny sisa de be dibe ny resaka ary ny ndeto atsika hoe ny zavatra tsikaritra na tabajotra tserasera de rehefa miresaka lay tompopety zany le hoe ny avian'lay fanasana ny reto olona be dibe izay miarambona tao anatin'izay de memeny olona any anatin'ny tambajotra izany fimehezany olo zany everitsika manokana fa misy antony manokana ary misy zavatra tsy ambaran'ireo malagasy be dibe manao an'izany réaction zany hoe misy fahamarinana tsy ambara ary inina tsy aseho ary zay mahatonga an'ilay aia any rehetrarehetra amin'izao fotoana zao raha isekondrao fotsiny eny ana le izy zany misy sary zao tena tsy afena fifamparitaka be na tambazotra any le izy nalefako amin'ny namana teknisianinao raha vonona moa le izy teknisiany de afaka alefatsika ho an'izay mijery moa amin'izao fotoana zao sady afaka miteny any lili miresaka an'izay mihitsy ianao fa teo amin'ny rindriny fanirisoerina ifo zao de anisany namoaka hoe tena marary ve sa mody marary tsika hoa eto tsy miampanganiza na milaza hoe izana ninona fa le zava misy no zaraintsika lay tiany vahoaka tenenina zay lasa tambazotra sisa ny fitaovana ahafahany maneho ny heviny no entsika telo mianada eto araky ny fahitantsika azy de retiany zavatra tsikaritra amin'ny resaka nataontsika rehetrarehetra teo voalohany aloha tena nampimenimenina rehefa niverina foana ny resaka hoe ela be vao mivaly le fitiliana nanao fandarana teny tsika hatramin'ny voalohany efa fandroany fantelo ny androany aty amin'ny fandarana fahatelo tsika vao mare hoe tonga ny valy ny fitiliana zao anefa ny tena mahavariana de zao ohatrany hoe ahoana re zany ohatrany hoe tsara fa tsy misy dika nozy izy ny fitenin'ny tanora vao nipotranga io raha tsaronareo nalaza be ny resaka voalavo hoe 10 sekondra sa 3 sekondra le voalavo no nomena an'le tsy haiko na le zavatra nalohanyireo marary reo de avy de maty avy hatrany na tonga an'ireny vazovazo be dibe tamin'ny tambajotra reny hoe rehefa monjy fety de mitondra voalavo kely sy ny sisa inona zany mahasamy hafa an'le lazaina fa valy ny fitiliana nandraisana tompona andraikitra ambony anjara teto amin'ny firenena nanaovana conférence de presse mihitsy omaly fa mitovy amin'le résultat le tamin'ilay voalavo ihany tsy misy zavatra mazava hoe inona ny zavatra niseho zay zany nanankiray aloha tena mitana ny sain'ny olona hoe misy zavatra ohatrany tsy mety hazava zany mihitsy faharoa de zao hoe mety hoe tsy voatery mahafaly ny rehetra ty fa lazaiko foana hoe tsy le fahaveloman'ny tompopety akory ny tena olana tsy any fa ny tena lasa mampanontany tena de maninona le tompopety no mbola salama tsy hoe salama moa zany mbola avelonay izy maniry ny toizan'ny fahasalamany moa tsika fa ny fanontaniany olona de mipetraka foana ny dikan'izay mantsy de zao misy fanahina be dibe ao ambadik'izay ary zay fanahina zay de tsy miva vao nanomboka ny ty raharaha ty ry izy mianadarana raha naratadidinareo
ny antotanisy aza de efa nampanahan'ny olona hoe inona no marina sy tsy marina, firy ny tena maty marina ary firy no mbola tsaboana. Lasa ohatrany hoe tsy itokisan'ny olona tsony na lay salanisa ofisialy izay alefa avy any ara. Nisy mpanao gazety mihitsy ny taraina hoe tonga tany de tsy navela aka sary, tsy navela hiditra tao. De eo zany le teneniko hoe any amin'ilay tsy fangararana mihitsy angeny ny olana e. De menimenina ve zany eo fitondram-panjakana hoe amaivan'ny olona ny zavatra ataonareo, misy réaction meme ozy izy Clémence ka satria ny olona tsy matokontsony zavatra tenena rehetra efa tsy tanterahana politika ny resaka eto fa ny lafin'ny faharoa de zao hoe zavatra tenenao mampanontany tena olona. Rehefa ianao zany no miteny ka manontany tena momba anao ny olona de mila mieritreritra ianao hoe mety tsy olony teny mihitsy ianao zany fa everiny olona fa manao kisarisary lava amin'ny zavatra rehetra atao. Ary miala tsiny kely baba fa raisiko kely fotsy vetivety le miteraka le hoe singa mahery vaiky tsy fantatra ny anarana sisa de inona zany no antony nanagadrana n'ilay omby asy. Zay nenela izy satria omby asy de olona roa hafa. Zay indrindra satria raha fahalalantsika malagasy azy aloha za zany mieritreritra hoe zany hoe omby asy zany ohatrany hoe manao fanafody gasy zany le tiana razaina sy ambary. Dimy sy ray. De zay le izy dimy sy ray de tokony zany hoe dimy sy ray le mikiko ohatr'izao hoe zay de tokony hoe dimy de raha fanafody gasy zany de tokony hoe sitrana amin'ny alalan'ny fanafody gasy ihany koa hoe tsaboana arak'izay. Fa maninona ary zany no satria zany tena mampametra-panontaniana de hoe le marary zany sanatriavana ohatrany tena mahakivy le izy satria hoe lasa ohatrany hoe teny amin'le marary zany hoe de fa singa mahery vaika tsy fantatra anarana de fa hita tao anatin'ny vavony marary de mijanona treo. Maninona ny tsontoizana raha farafaratsy le fanazavana ny any amin'le hoe singa mahery vaika le izy saingy misy antidote, misy vahaolana azo trano reo marary ambon'ireo fa maninona hoe singa mahery vaika mijanona treo le fanazavana eo le mipetraka aza tezitra be aloha ianao na izay tezitra be ianao de tezitra misy satria na le mpianetsika numéro 2 zao tezitra be Clémence fa zao napotrany technicienne teo le sary avy any fanirisoerinay le sary iny tena marina ve iny sary iny aloha. Zay zany tena manahirany. Inona aloha le sary fa zay izy zao tsy mahita fa ianao teny hoe inona le sary. Mitodika kely aoriana de hitanao le izy. De zao afaka 2 minitra isika apiditra ny vahiny. Fa za zany raha sitrakareo aloha manana fanontaniana anankifito zany. Apetrako aminareo rovao le fanontaniana de apetrako koa ampiaino antsika amin'izao fotoana zao. Voalohany ampy ve ilay singa nalaina raha reo tova maro be reo ny tany saina teo reo. Aiza hoaiza ny hôpitaly manara-penitra antsika, aiza hoaiza ny laboratoire d'analyse médicale de Madagascar, zay le L2M io le sary io Clémence. Manara-penitra ve zany sa tsy manara-penitra le hôpitaly eto no maninona alefa ny ivelany miandry firy andro vao vita ny analyse. Fanontaniana faharoa, azo raisina ho proof ve ny valalay analyse le nitenen'ny Clémence teo le resaka singa mahery vaika zay tsy nanaraka le procédure be de be ny tany saina tany amin'ny voalohany. Fahatelo, iza ny laboratoire nanao an'le izy, nanao na police scientifique na gendarmerie frantsay nanao azy. Fanontaniana faefatra, ny Institut Pasteur teto Madagascar ve nandray le prélèvement nandefa le izy tany de inona daholo le singa voarainy ilaina valiny. Fanontaniana fahadimy, inona ny fanafody ho ataotsika amreo mbola tsaboina. Fanontaniana roa farany sisa, fanontaniana fahenina, tena za amin'ny anarako manokana avoainy valin'le analyse. Ianao zao rehefa manao analyse raha efa nanaotsika de misy valiny io ianao tompony ary afaka mamaky. Mety lazaina hoe noho tsy ambaratelo fanadihadina de tsy azo avoaka fa tena hoe mangataka valin'ny analyse satria aina le resaka. Farany fanapozinana ty resaka ty hoe nisy nanapozina fanahinina. Fa ahoana kosa zany reo resaka botulisme zany hoe sakafo mivadika, reo resaka fitahirizana ny resaka courant amin'ny resaka frigo, ny resaka menaka zany zany mbola tantara hafa mihitsy. Tena misy fanontaniana be de be izy za aloha tsy hoe tezitra fa rehefa tena anatin'ilay ari-baba rehefa miresaka amin'ny télé de endry be fa rehefa ny anaty anina de alefa soloha misy olona zay teny izy hoe solo fa sady mbola tsy afaka mampiditra vahiny aloha tsika fa teo tsika efa somary tara kely de aloha efa niteny zareo hoe tsy botulisme le izy baba. Eny ty ambo malaza ty fotsiny aloha zany io resaka io mbo malaza io la zay fa tsy botulisme zany de avoay ary le valiliana le izy. Zay indrindra le izy hoe ary zay ho normal be mihitsy ary lotsika lasa mitsasainka be loatra satria le teny Clémence te matsy le singa mahery vaika de nisy ny sangisangy tao anatin'ny tambazotra tao.
carburateur le singa mahery vaika segment le singa mahery vaika tournevis le singa mahery inona zany le singa mahery vaika lasa mezan'ny olona zany le fitondram-panjakana de ohatrany tsy mety nao zany ny tiako lazaina nareo mianadada lazaina aza taitra aloha raha ifandrombahana be le miteny foany Clémence tsy ataoko le fiteniny izy aza hitanareo zao zany ny tena olana amiko fanamaivanana any ankohonandreo zay namoy zanaka izao zavatra mitranga zao fanamaivanana ireo manana zanaka mbola tsabonany amin'ny hôpitaly zao zavatra zao inona moa ny antony ilaina ny analizy araky ny resahana teo afana mitady ny antidote hoe fialana nenina amin'ireo zay mbola tsabona sanatria ny vava ve de eritreritra zany tsika hoe efa condamné sanatria ny vava hoy fa tena mitondra mavaka tsika itombony fahasalamany fa zany eny tokony hiazaka zany miresaka manara-penitra ianao papa azafady aloha fa za tsy hoe fanatika fa za zany tena sahirana be maheno an'iny voambolana iny terana rehetra lehako zao raha mahita na hôpitaly io na iny ohatra zao miteny sekoly manara-penitra tsika fa efa maniry bozaka eny ambony eny tsy haiko hoe izy le mpampianatra le vao de ohatray koa ny hôpitaly be de be ny resaka resahany olona ary tsy mahafa-po arak'izay andrasana mihitsy fitsabona amin'ireny sehatra ireny tiako lazaina de zao hoe rehefa mbola tsy mamaly ny zavatra andrasan'ny olona amin'izay atao heverina fa mpitondra fanjakana de aza gaga raha mipetraka amin'ny fanontaniana hoe misy mpitondra ve eto hoe misy fanjakana ve eto hoe tena hoe tsisy ray aman-dreny ilay vahoaka malagasy ary alors izy miravavy raha sitraka reo ampidirina le vahiny satria mbola manana programme hafa izy de so de hoe tsika tarakely ve no lasa izy ndray no fapidiritsika le vahiny de ometsika atsasakadiny izy de aveo fefakadiny vetsika ny anaty appel ny mbola afaka miveriny any anatin'ny antsy ianareo mbola afaka miditra sy milaza ny hevitra reo ihany ko mba tsy hoe ny hevitra irery no hibahana ato anatin'ny fandaharana fa za tena alohantsika be ngambababa sy lamana lely raha tezitra satria zao misy moa zany misy zanaka taxi villa Tananarivo mbola ao anatin'ny fitsabona ao amin'ny OHR eo amin'izao fotoana zao ary tena mantaontsika hoe mampanahy ihany satria tena ratsiratsy zany le zava-misy ary de notsika be mihitsy raha toka tena hoe mandonda tabatra mahalona zava-misy satria tsy rariny ty zavatra mitrangy ty ary miombona fo ary miombo peo tanteraka mihitsy amin'ireo fianakaviany namony eny sy ireo mbola mitsabo amin'izao fotoana zao ny amin'ny hoe tsy tokony anakilembenany ianareo ny amin'ny zavatra misy satria raha ny lojika ny marina be ny tena namana lira faralahy teo raha ny tokony ho izy de tokony hoe vaovao raha nisy an'ireny famoahana an'ireny vokatry ny fiteliny ireny de tokony hoe vaovao tsara vaovao mitondra fanantenana zany no nandrasana tamin'ny fitondram-panjakana fa filazana fotsiny hoe singa mahery vaika izy rehefa vita ny fitelina fa ataon'ny olona inona moa zany ny olona androany ny important aminy zava-dehibe aminy de hoe sitrana reo marary mbola tsabona ao amin'ny HR sy any amin'ireo hôpitaly hafa sy mbola mandray marary andefa hira anankiray tsika andraisantsika ny vahiny de toizantsika ny resaka rehefa avy eo hirany tarika ny aingy izy ty velo ranony arivo tsy le an'le rangana anankiray tiako moa sy ty hira ty de lasa simba le voambolana velo ranon'le olona raha izay fa tarika ny aingy andao ka fisitsika le hira de sady mandroso ny vahiny Ramatolo Lantorakotomavo ao anatin'izay marina fa hira efa tanoany amin'ny fiandohany taona 2 tany zany hira zany fa 5 sika ankehitriny mbola tena ao amin'ny tena tokony mbola valabla ozy ny teny frantsay tsy hitako hoe inona ny mahateny azy amin'ny teny malagasy amin'izao vanim-potoana ianantsika 5 mbola mitombona tsara misotranao namana le hira faralahy izany tononkira zany hoe tena mila firaisakina mila fijoroana Antananarivo raha isika vahintsika amin'ty takariva ty miarabanao Ramatolo Lantorakotomavo de miarabanao Clémence, miarabanao papa, miarabanao Faniry, de Lily. Sani Faniry Alban. Ianao ka le Faniry Alban. De misy miantsanao Faniry de misy miantsanao papa. De misy miantsanao Alban. Rakoto Aksu. Tonga nazy niantso Faniry teo, ray fiangonana zahay. Amin'ny cathédrale ao amin'ny de miaraba indrindra ny Info Culture Média. Na ny ICM nanao ny fanasana androany sy ny fandarina tsy manakilembinana. Miraba koa ny amin'ny MPS satria mandeha mifatana. De miraba ny MPS, télé, radio koa zany. Ramatolo Lantorakotomavo filohan'ny fikambanana mouvement moa zany ianao fa nahafantaran'ny olona anao taloha tsy ndritsika tsara hoe taloha de secrétaire national ny atoko TGV raha tarafina amin'ny fitantanan'ny TGV ny mapara ny hiromara ny firenena hatramin'ny ataontsika hoe nisarahany dianareo resy lahatra ve ianao fa tsara le safidy no raisinao hisitaka tamin'ireo volomboasary reo
eny miverina zay moa tsy afaka miala fa raiky tapisaka satria ary tena ny tenako de tena manaiky fa tao anatin'izany antoko TGV zany tany ampanomboana ary azo lazaina hoe nanorony nanangana napisy sy ny fisiny zany TGV zany dia l'Entrecote-Mavo anisany tany amin'ny 2009 zany zavatra any notranga 2014 nanapa-kevitra ny tenako ny saraka tanteraka no ny antony ara-mazava ara-politika dia tsika ty amin'ny taona ty 2025 raika amby folo taona ty arina zany tsika sao dia sahako no milaza fa tsy nanenenana mihitsy no ny saraka tsy diso lalana ary mbola saiko ary no miteny androany hoe mbola afaka mijoro miteny milaza ny hevitro manintsy an'izay tokony ahintsy raha mbola misy miaino ary araky ny fampianarana izay noraisinay ary ny tenako moa araky ny lazainy papa teo fa mivavaka ao amin'ny fiangonana katolika dia nanisany niofan'izay raha hisehatra politika dia misy ny atao hoe doctrine sociale de l'église na ny fampianarana ny fiangonana momba ny fiarahamonina izay tena natao karazana lalam-panorenana kely raha ohatra ka ao anaty fiangonana no jerena dia misy mihitsy voalaza mazava ao ny zo anohitra rehefa misy ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny conscience rehefa tsy mifanaraka amin'ny moral ary indrindra tsy mifanaraka amin'izay ny fanarahana de tena zo ary ankehitriny de tena miteny mihitsy hoe tsy nanenenana resy telomenada ny toerana misy ny tenako ankehitriny betsaka ihany no manany any eny hoe nidakana androana tsy nidakana tsy ndroana fa tena safidy mazava ary zay rehetra sa miteny androany misy an'izany hoe kosatria zao ny antony kosatria zao de sahi mijoro raika amby folo taona ty arina fa mahatonga fa tsy niteny hatramin'izay dia marina sy mitombona ary mazava sotra tompoko ahoana lanto Rakotomavo ny fahitanao an'le tondro misy amin'izao fotoana zao ny indicateur eto amin'ny tany sy ny firenena tao anatin'izay raika amby folo taona maromaro aty aorintsika zao misy olana ve tsisy olana ve inona fototry ny olana raha misy ary ahoana fandinianao asany rehetrarehetra zany tonga ataoko mivelatra be le fanontaniana de malalaka ny fanoteny de aza mametsina ianao raha somary mitsatsainiko kely izy roa satria ao anatin'izay no iainga le fanontaniana tena mivelatra be mihitsy le fanontaniana ary ezakako ny amitina an'le izy ao anatin'ny minitra vitsivitsy satria tsy de manana fotoana hifalaparana tondro ianao dia angamba raha arona ny vava de efa rovitra ho ny fitenenana satria be dia be loatra ny zavatra tsy mety ny mety misy ve zareo manao azy mahita n'ilay zavatra taony hoe mety kanefa amin'ireny zavatra eny eny mety misy mety kely fa tsy mety ny tena betsaka zay ngamba nazoko ilazana anazy ny fitenena de menamena ny tondro rehetra fa amin'izao fotoana zao de sahako mihitsy miteny fa inona ny ambony menamena grenat de apiko kely ngamba n'lay loko menamena lokon-draha misy angamba misy ankehitriny satria mikekeka zay ngamba ny azo lazana azy ny vahoaka malagasy tsy fantatro le tsy mikekeka mety misy fa ny akabeaza no ny antony maro isan-karazany ny eno tsara ny zavatra voalazana ko telomenada teo ampidirina ity tranga mahavalalana androany izay azo lasantsika mihitsy hoe tena zava misy ankehitriny dia io resaka fararina no ny finanana sakafo io zava-dozanga izy ny zavatra any za ve de tsy ampanahy hoe amin'izao fotoana izao de lasa zany ny olana eto firenena malagasy raha ohatra ka tena olana ny eritreretina hatramin'izay de hoe ahoana ny olana lehibe amin'ny tsy fahaiza manoratra sy mamaky teny ahoana ny fomba mahampandrosoana ny vahoaka malagasy eo amin'ny taniny mba ahay ahoana no salama ny olona rehetra fa tena zavatrafa ndeha ataoko mihitsy hoe tena tsy misy dikany ankehitriny de hoe misakafo isika de marary de maty zany zay moa za hoe malalaka be loatra ilay resaka fanontaniana fa andeha averiko kely any amin'ny tena fototrolana dia ity fahefana tadavina ho terena eny ampelantanana ho fihinana mafy amin'ny alalan'ny hery ity
zay zao ny zavatra misy a ary ny fitondrana manao an'izay a de fitondrana mandeha makany amin'ny tsy refesy mandidy makany amin'ny fahefana fanjakazakany olo tokana izany zany tena ho lasa fototrolana lehibe eo amin'ny resaka fitantanana sy eo amin'ny resaka fanjakana eo amin'ny resaka fitantanan-draram-pirenena ary indrindrindrindra vetesiny isan'andro ny fiandriana-pirenena kanefany a tena mifanohatra ny zavatra misy sy zavatra mitranga ankehitriny noho izany a dia ny antony goavana eto amin'ity firenena ity a raha resaka fitantanana sy resaka fitondrana ndresahana dia tsy fanajana ny olona mihitsy a mikasika ny lalàna tena zava-dozy zany zay no ataoko hoe reny zavatra social tsy ataoko hoe madinika satria mitranga le izy aretina mahafaty olona sy ndrehetra fa vokatra tena vokatra mihitsy a amin'ilay fitantanana sy itena hoe tsy faiza mitantana ve zay zany ny fetra faran'ny fitantanana zareo e tonga amin'izao zavatra tena manahiran'izao tsika ka be de be ny zavatra azo resahana manodidina n'izany hoe fandikan-dalàna tsy fanarahana lalam-panorenana ny zava-misy androany a maharenao hevitra mivoivoy 3e mandat fahaizana traiza fahefana toinina no ahafahanao mirediredy sy miteny an'izany iza nanao ny lalam-panorenana io androany tamin'ny 2010 iza raha tsy diso solombavam-bahoaka mihitsy ny nangataka an'iny iza nanao an'le lalam-panorenana iza rakotra be rasoa tsia tamin'ny andro ny Andriamatoa Andry Rajoelina noho izany a tokony misaina lalina Andriamatoa Andry Rajoelina vao mamelan'ireny olona dala miteniteny reny hoe sao de manimba tanteraka zany zavatra lazainy zany fa ny zava-misy androany a dia miteniteny foana asa tsapatsapa angambako hoe allo aloha tsapatsapaina raha mety de ale ndao allo zy fa zava-dozy zany ary eto a de efa miteny tsy fantatro hoe rivotra mitsoka ve le izy sa inona fa matoly izy renao mivoaka avy any amin'ny feo avy any amin'ny olona manohana an'le fitondrana de efa misy resaka zany ao anaty trano ao anaty vilany eo a konokononina fa ny fomba natanterahana azy angamba mbola tsy fantatra tsara de mbola eo tsika fa raha ohatra hoa izay nolazaiko teo hoe ny olana be de ny fitazonana fahefana amikery tsy amelana ny olona ny hevitra ny zoanao iteny satria matoa ianao miteny tsy adala ary matoa ianao miteny manana hevitra ka ny hevitra ao raha mifanohatra amin'ny hevitra zareo tsy diso akory fa zay natao hoe hevitra hafa ka nahoana re no tsy avela mihitsy a ny olona rehetra manan-kevitra iteny ane hevitra anampy kritika satria ilaina zany zavatra any mba hahafahanao mandinika ny zavatra ataonao noho izany a de mamafisiko eto zany fa zany feritreretana anao troisième mandat zany na hevitra vaovao zany hevitra kolokoloana zany a de ajanony teny zao ono mino fa manafantaniany lili fa inteny lanto teo hoe tsy mitsapatsapa raha indray ohatra zao a somary ny tsapatsapa ary zareo tam'ilay taxe 20% le resaka am'le resaka findramam-bola de raha zavatra hitantsika rehefa tena nandeha zany ny faneho-kevitry ny be sy ny maro nisa raha zay fahalalako azy a niembotra ry zareo tam'le fanapahan-kevitra kanefa zao vao maliny ny filan-kevitra minisitra tena mitanterahany le izy de misy parenthèse kely any ao anatiny a misoratra ao anatin'le izy ao fa raha ny tena zava-dehibe tao anatin'le izy zany de hoe nampiarin'le izy zany hoe tonga am'le tsapatsapa tena ianao ty mody tsapatsapaina ballon sonde de aveo a mandany olona mitrotra ny olona de miemotra fa aveo irosoany any le izy de mangina vretsika rehetra so de zay koa ty fitranga ty resaka mandat faty ary tonga de tonga ny resaka jiramanga mba tsy miteny kely fotsiny hoe de mijirama koa zany zao mila miomana fa miemotra izy fa ho alefa mifony le resaka statut fa ainy zareo zany le mitsapatsapa de miemotra reto de mifonsa am'izay izy ka efa zatrako taiza moa ny aviana miaratsiny fa miaraka atao zahay a hoe rehefa misy zavatra atao lehitrezana ka afaka toizana de zay zany le izy ary zay raiky amby 10 taona nisy fitondrana hafa kely taony alenelana zany hoe raha ataontsika ko tena amby 10 taona teo zany no nitondrano zao fitondranisa ao zany tenako 10 taona eny tena ohatrany tsy voafafa mihitsy le 10 taona manoloana lenina amby 10 taona fa tsy maninona zany zay nataoko hoe j'assume ny acte sy ny action zay nataoko nandritry 2009 jusqu'à 2014 sy rehetrarehetra tafiditra tao anatiny dia tsy miala mihitsy fa nataoko ary azo anadinana na eto an-tany na any an-danitra fa mbola averiko ihany hoe ny toyany
izy rehefa tena nahazo fahefana ara-dalàna dia io a mitady anao zay saim-patany nefa ny firenena tsy zany ny fitondrana anazy tsy manao saim-patatra fa misy balizy ngezabe eo misy limity azonao atao tsy azonao atao kanefany noho izay le hoe manandrana fa afaka atao zay tiana atao dia io a mandefa hevitra mandefa teny tsy voahevitra reny zany a tena manahirana mihitsy. Ramatoa Lantorakotomavy nanaitra ny resaka ao teo zany toetra zany mantsy ny tena hitako hoe tsy hananany mpanao politika eto Madagasikara le hoe miassume lay toetra tompona andraikitra hoe misy zavatra natao teto mampieritreritra mandinika hoe ny efatra lay 5 taona tsy mety voafafa n'ilay 12 taona teoriana zany hoe tena mahatsiaro ianao hoe nisy andraikitra tao anatin'izany dia ohatry ny lasa saina iny hoe verolina izy aloha ny alanao aloha fa dia anazy zay fa ny olona manodidina azy amin'izao tena olona tsy misy manana fahendrena mialatsiny amin'ny teny zany resaka nareo mianadaty io fa solombavam-bahoaka voafitany fianaratsoa ange iny ny teny nilazany hoe mandafatelo iny fa raha misy koa zany ny teny hitako hoe tena tompon-daka ny fitenitenenana foana ary isak'izay mahatsiaro dia miteny dia andriamatoa solombavam-bahoaka miboribory tany fahadimy naivora olodinina tena hoe tsy tena hitako hoe tsy zavatra voalanza fa tena zay tandrifiny vava tenena za tena te antany ianao hoe inona zany tena motive andreo mahatonga andreo manaonao foana ohatran'izany le hoe fitondrana andrajo hoe lefa fantatsika fa reto le manodidiny reto mihitsy zany tena mampanontany tena hoe inona ny antony mahatonga fa fasahinana e zany hoe tena zay tandrifiny vavako na resaka 20% ty na resaka inony ty dia efa manana lazaina foana mpiasa ny jirama mbola milazay tsy betsaka noho ny olona ny fidiana reo miloany amalilonampa zay zavatra zay aty ariary zareo vao tena somary manongo tena ankehitriny menatra hoe anisan'ny nampianatra anay tao anatin'ny sehatry ny kabary tao anatin'ny fianarana kabary tamin'ny taona 2010 iny olona iny tena hoe menatra tena manongo tena resaka ny député nay Raolidina moa zany tsika eto député anay ao amin'ny boribotan fahadimy izy iny fa hoe mialatsiny amin'ny teny hoe pikabary mahay manana maizy azy afa-baraka ilay fahaizana an'ilay teny malagasy afa-baraka satria ohatran'ny hoe entiny eo an-tendronorona ny zavatra rehetra dia izay intsiny io vavy io dia tenenina izay mihitsy ilay izy ohatrany hoe manana zo ianao rehefa mahay miteny malagasy dia miteniteny foana nefa ny tena manimba tanteraka mihitsy ny asin'ny teny malagasy voalohany ary le atodohan'le malagasy mitondra n'le teny tokony mba aseho hoe mba misy fa tsy pokaty zay mahatonga le fitenitenenana foana le vavy io mitsonatsonana mitsolatsolana le vava fa le tsy maharaka le ao anaty atodo dia reny ny teny voahevitra reny teny hoe ahoana moa firenena nge no entinareo zareo ry andriamatoa député firenena nge ty entiny fa tsy tokantranonao tsy fantatro zay fanaovanao anazy fa tsy afaka miteny mihitsy ianao raha mitantana firenena hoe tsy ilaina ny mindram-bola fa matoa zany zavatra any misy na eo anivon'ny orinasa na eo anivon'ny fanjakana mitrosa velona mitrosa tsy fantatro ny zanabolan'ny fanjakana fa raha tsy misy zany tsy mandray karama ianao io raha tsy mitrosa ny fanjakana noho izany oka kely le vava mitsolatsolana hoe tsy mila mandray vola rehefa tsy mila mindram-bola rehefa tsy te andozana-bola tsy ilaina akory no miteny an'izany fa ny zavatra tokony teneninareo rehefa ohatra nareo ka hoe tena mba solom-bavam-bahoaka dia mandeha makany amin'ilay mpanatanteraka na mpanao anareo an'ilay izy fa naninona kosa izay no fitahana raha hoe voafitaka satria tsy naina maky teny frantsay fa maninona kosa izay dia ny fitahana ohatran'izao dia ny vahoaka malagasy zany no tokony ataonareo miady ao anatiny ao nareo fa tsy manao an'ireny teny tsy voahevitra reny resaka moa anao teo hoe menamena ny tondro mena amin'ny loko raha mihitsy ozy ianao teo dia nefa ny ramatoa Lantorakotomavo na eo aza ny tsy fahaiza mitantany mpitondra na eo aza ny fanakianana mahaivay zay eto ianao zao tena manao an'izay fanakianana izay ihany koa ny eny amin'ny tambajotra tserasera ihany koa moa tena miresahana teo tao anatin'ny fampidirana n'ity fandarana ity hoe meme tezitra amin'ny zavatra ataon'ny mpitondra sy ny sisa ny dondatabatra ataon'ny mpanao politika maro manoloana zavatra tsy mety ataon'ny fitondrana dia ny zavatra hita sy misy aloha ramatoa Lantorakotomavo dia hoe vao maika amin'ny riaria manao fety etsero le mpitondra
inona ny tsy ampy amin'ny fanoerana, inona ny tokony harenina raha ny fahitanao azy manokana? Mirehare manao an'ny fatany fa mety moa zany ny fomba filazany azy zay kosa aloha isika efatra menada miresaka eto fa raha ny fievotro ny zavatra ataon'zareo amin'ny fievony de tena mety zany hoe isika izao adala miteny hoe misy ny zavatra ohatr'izao de mikritika areo koa raha ikritika foana zay zany aloha nandao atao hoe constat de nefa nareo mitabataba mikritika fa nena ihany ny ataonay zay zavatra ataonay foana ny ataonay jereo mety foana jereo zao zay raha misy ny fahoriana, raha misy ny manamanjoa atsy, raha misy ny fahaolona maty be dia ihany tsy maninona fa ny tenay toizana ihany ny jiro mirehitrehitra, ny podium isan-karazany ohatrany hoe tsy tokony ifandray zany zavatra zany fa zavatra samy manany azy samy maka ho azy nefa firenena ato anaty firenena anankiray tsika miresaka afandray mantsy raha hoe any ivelany tranga de aty Madagasikara ve tsy anao tsy fantatro ve amin'ilay fananana zoam-pirenena samihafa ve de ohatrany hoe tsy makasika zany raha zay côté zay fa raha zay lafin'izay de ny fety ihany mety raha lafin'izay de amin'izao miondrika kely amin'ilay fahorinana ohatra mialatsiny fandrovako sary teny le izy satria tena hitako mihitsy hoe misy zavatra tsy mitovy fomba fijery eto amin'ilay firenena raha miteny an'izany zavatra any ianao de zay amafisiko hoe ohatrany hoe olona tsy misaina, olona dala, olona fa nendrareo tena mety ary io mitoy io. Inona ny olana fanoerana? Ny fanoerana tsy hoe manana olana fa ilay olona tsy toerana koa raha fa toroana hevitra sy resahana isan'andro tena tsy manao an'izay zavatra rehetra mba tolo-kevitra na sosi-kevitra fa tena hoe manao an'izay saim-patana. Raha tsy ilaza fotsiny tsika aka ohatra zao ohatra hoe io jirama araka ny resahana roto io ny fototr'olana jiramany de tena fototra tsy fahaiza mitantana sy fototra fototra tsy ampy de maninona tsy zany zavatra zany ny vahana fa ary amin'ny statut société anonyme tiako tena zany ohatrany hoe manao pomady any ambonina vay zay fahitako an'ilay zavatra atao de varimbariny eo de varimbariny eo tsika menakavy de nefa le tena fototr'olana zay fototr'olana tena fototr'olana averiko ihany ny tsy fahaiza mitantana mino fa tena gaboraraka tanteraka ny ao anatin'io jirama io tsy mahafantatra zay atsipiriantsika fa fahitantsika fotsiny ny hoe efa miasa fatiantoka zany hoe tena mila fanampian'ny fanjakana foana hatramin'ny roviana de mbola tsy tonga eo amin'ilay teboka hoe atreto fefaran'izay zavatra no ireto ezaka rehetrarehetra eto tsy zany mihitsy ny zavatra mitranga kehitriny de ny hoe andao ovaina société anonyme iza no actionnaire rakotrabe raso i barali batibali sy ny rehetra sanali sy ny karazana zany zao no resaka fa tsy ny hoe zay avy tan'izay zavatra raha ohatra mantsika mazava zay araka nefa nisy fotoana ny filoha niakatra mihitsy atsehatra mihitsy ny teniny an'ireny zavatra reny efa matetika moa le izy nefa nohatra ny vady tonga ihany le fotoana de tsy tanteraka akory de lasa ohatrany hoe miaino angano fotsiny rehefa miaino azy satria tonga le fotoana fanatanterahana tsy tonga akory le izy fa mitohy ohatra zany zao hoe raisiko ohatra hoe tsy de hoe mitsikera fotsiny fa tena raisina ohatra tena ao an-tsainareo ve ohatra hoe atongavana bus raha rivotsika tena misadresse amin'zareo hoe de nalefa ny communication nalefa ny fampitam-baovao be nahita le bus ndrehetra tapitra le mandat niasana tamin'le hoe arivo tsy hita zay bus na taminy andray ary aty mandat vaovao hafa
misy bus 20-30 de iny reny o le bus arivo ty ka raha tsy kadratraka zay ko anaiky an'izany zavatra reny zany zavatra ho tenenareo zany zany zay fa mahay an'le zavatra manatanteraka le zavatra nampanantenana anareo de mitodika aminareo hoe mandry ve ny sainareo amin'izany zavatra zany amin'izany zavatra ny tantarainareo abobo ny tantarainareo anay tamin'ny mandavoalohany zany de tanteraka reo ny ray ampazato ny aty amin'ny mandafaroa de zany zay le tena mahay de ohatr'izany le zava-misy eto ka oza hoe tsy resaka tsy fahaiza mpanohatra le izy inona moa no tiany mpanohatra atao anongana ny zareo ve de hoe tsy mety voongana zay ve ataoko ngamba fa tsy de hoe zay loatra fotsiny fa ny tena hoe ty Madagasikara tia atsika menakavy de nareo zao no mitondra eo de zay tsy mitondra de zao tsy mety ny ataonareo fa ty mba misy hevitra mety fa nga mahazo miteny an'izany raha vao mitady vorivory atsy any efitrano atsy amina kianja de tsy mahazo izy préfet fa mitady resaka politika ka inona zany no resahanay e loka vary sa inona satria de zay ny andraikitray hoe miresaka raharaha politika anatsarana firenena na eo amin'ny fitondrana na tsy eo amin'ny fitondrana zay zany no hitako hoe tokony ho atao raha mpanohatra fa eo amin'le fanoherina hoe asorina teo mihitsy ry zareo hiala rehefa tonga ve ny tena hoe tsotsoro mambo isarahana sy tena hoe tsy fahazakana mitroatra vahoaka ohatr'izay ihany tamin'ny 2009 mitroatra vahoaka na inona ka zay no andrasantsika indray zany zavatra tsy fantatro raha ny tena faniriko moa zany manaraka na fotoana zay mapety azy tena olona avy ao fitondrana mihitsy koa ivahiny eto tena mba fiatsony ty ataoko ty ho anareo zay mazoto de resao izahay satria zay moa zany efa fantatrareo raha tsy mamenatra anay zany zay tonga de mpanohatra hoe tsy mety aminay ty fitondrana ty fa miverina atao aminao raha matolona ampirakotomavo izy ve de ho avy aminao eo hitany mpanohatra ianao ka mba miresaka firenena miazy manafosafo andry zareo ihany tiany raha matolona ampirakotomavo ahoana ny hevitrao mahakasika ny fahitana marina fa aty amin'ny fanoherantsika tsy ohatry nefa mamofopofona propagande ve ny ataondry zareo amin'izao de inona ny hiaritra an'izay foana ve tsika eto de mbola fotoana koa ve zao anolorana vahaolana satria raha zay tsika nanolotra vahaolana zay tena efa betsaka fa inona zany le ho atao hitodika aizy tsika iza le tavandraina inona no antenaina raha iverenako fotsiny zao le resaka io le misy fianakaviana mana manjo misy fianakaviana manana ny marary ary raha ny resaka mandeha de tena hoe tsy vitana herin'olombelona tsony ve ty zavatra ty fa misy hery-maizina mila ravana sa hitodika aizy tsika zany amin'ny akapobeany satria misy ale iran'ny rosy iny tamin'izany fotoa zany hoe azafady opposition ozy izy de hoe tsy mila tsikera fa solution ny solution nefa efa nanolotra efa firy taona zay fa tena hoe amin'ny akapobeany hitodika aizy tsika inona no atao anaty foezaka ao anatin'ny lavitresaka efa nitenenao teo makasika ny fanoherana nefa le hitodika aizy amin'ny akapobeany zany ny zavatra ataony zavao amin'izao fotoana zao aloha mitana an'le fahefana mitazona an'le fahefana amin'ny fomba tsy fitantanana firenena de tena tsoroko aloha satria tsy mitazona an'le tsy mitondra an'le vahoaka any amin'ny tanjona de ny hoe fiadanana entre guillemets le hoe sambatra tokoa izahay sangamba ny saminarentsika an'le hoe na mahantra raha sambatra amiko zany fanesona zany hoe tsy ny zavatra misy ankehitriny zany amin'izao fotoana zao zay ataon'ny mpitondra dia io pomady araka ny lazaiko io fa tsy miditra mihitsy any amin'ny fototra tena fototra de ozy ianao hoe propagande ve ny ataony zareo zao de ny azo ny fahitako azy tsy propagande fotsiny ny azy fa inona re zany raha ohatra reny kermesy reny inona fomba filazan'le fanetanana lava tena reny isan'andro zany ohatran'ny tsy promesse ozy fa inona moa fampanantenana velorano zay terme rehetra isan-karazany voalazany tao zay zany ny fahitako ny zavatra ataony zao amin'izao inona ho ianao arany zavatra tokony atao efa mitenitsika ary zaho amin'ny Facebook ny za moa tsy de tia loatra n'izy io hoe tena hoe publika be fa amiko ny ana Facebook fa neoko hevitra zay iantefany de iantefany tsy mila j'aime 10,000 na ohatra fa afa aloha ny tena hoe milalao an'izy io ary be de be ny hitako misy fako mamorona isan-karazany
karazany mihitsy tsy fantatro inona aloha zany tena tanjona anatin'izy io fa hitan'zareo mety ihany koa le izy le fananana faneho-kevitra be de be manaratsy anao mamorona zavatra tsy misy ndraitrarehetra fa ny tiako anibara androany ary zay no za hoe nanekeko ny fanasanareo raha miaingy amin'ilay ady hevitra na hôtely Menada teo aloha hoe misy famisaviana fe misy poizina tsy fantatra anarana fe zany mila tena mariny ngamba na adiny ray isaky ny loha hevitra ary tsy ampy mihitsy zany hoe singa tsy fantatra anarana voarainao zany avy amina poizina misy anarana daholo na anarana simika na anarana tsotra na anarana teny gasy misy an'le politra mangididy be iny anarana iny raha voan'iny ianao rehefa taikilotra raha voan'iny ianao ka tsy hitanao hoe inona le izy de mangididy be ny tenanao de iny ianao le miteny hoe misy naninona ary zany misy tiako teneny zany misy anarany taikilotra ozy izy am'teny gasy dikany zany amin'ny terme amin'ny filazana ara-tsimika misy inona le poizina cyanure ve arsenika ve acide ve acidra ve tiako teneny antsika zany tiako tenena zany misy anarany zany zavatra zany de araky nangatanareo teo de za tena miombokevitra ary manampy hoe avoay ny anaran'ny zany zany fa inona le antony anafenina le izy inona le antony anafenina le izy de zay koa mbola fantanina de zay koa mbola fantanina mipetraka indrindrindrindra ny tompona tena hoe reo olona manana ny marary reo tena hitako hoe tsara ny toko hevitra hoe mba adiadiana lalina mba atao le fanadiadiana lalina noho izany de raha tonga amin'izany zavatra antsika hoe sanatriavina famisaviana de tena efa niova tanteraka zany raha malagasy ary miseho masoandro ny famisaviana olona mamisavy zany taloha miafinafina fa amin'izao fotoana zao miakatra any ambony ery amin'ny fitondram-panjakana ny resaka eny zany tsika zao no miresaka famisaviana hafa no hoe any ambambavohatra zany de tsy hita de hoe ianareo mamisavy ianareo no misy an'izao fa ty tena miseho vatana inona zany fiainana zany inona zany fiainana zany zany raha ny fandiniako dia efa miditra any amin'ny ara-conscience ara-moral ny resaka hoe samy malagasy fe zany zao mifanapoizina samy malagasy fe zany zao mifamono tena mifamono eo ny basy eo ny famonona ankolaka tsy fisian'ny vola tsy fisian'ny karama fa tena fanapozinana amin'ny fanamonona amin'ny alala poizina no zany rehefa mahakasika an'izay ara-moral sy la conscience zay dia misy olombe eto amin'ny firenena afaka mba mijery an'izany zavatra zany de eo tompona andraikitra amin'ny fiangonana eo ny tompona andraikitra ireo olon-dehibe izay apetrakantsika eto amin'ny firenena hoe olon-dehibe tokony mba miteny sy maneho hevitra ary mampiseho an'izay toerana misy ny tena zay sanatria tsy hidina ambany ka de ilahatra amin'izany zavatra fa kosa tena mba tokony ampiseho mihitsy hoe mbola misy an'izany eto amin'ny firenena mbola misy ireo karazana mpiangonana karazana vondrom-piangonana karazana fahefana ara-moraly ara-panahy eto amin'ity firenena ity ny tokony ihany koa mba tsy ataon'ny fitaovana fa tokony mba tena aneho hevitra mazava mihitsy mikasika izao zava-misy eto firenena zao fa maty ny vahoaka malagasy maty amin'ny fomba mamboehatra izay mitranga amin'izao fotoana zao fa azadiny fa maty ao amin'ny fantrana maty amin'ny alalany averiko ihany tsy fahaizana mitsinjo ny vahoaka izay andraikitry ny fanjakana ny manao an'izany zavatra zany na eo amin'ny lafiny ara-sosialy ara-pahasalamana ara-tsakafo matoa ny sakafo tonga any ambavanao eto Madagasikara de misy tompona andraikitra marina fa ny tananao mampiditra an'izany sakafo zany any ambavanao fa koa matoa tonga eo ambony tananao le izy de nisy olona namelan'le izy ho tonga eo dia mialatsiny amin'ny teny fa tompona andraikitra ny ministera fahasalamana tompona andraikitra ny sampana miandraikitra ny momba ny sakafo tompona andraikitra ny fanjakana mazava ho azy zany de tonga hatrany amin'ny prime ministre mazava ho azy any amin'ny filohan'ny firenena hoe ahoana moa zany zao firenena lasa mampitahotra mihinan-kanina zao
raha matololanto raha kotomavina nahitra le resaka hoe ianao dia avy amin'ny fiangonana katolika ny zavatra misy le numéro metsika le numéro rehefa avy eo fa tia tsy arotro le tsy anontany azy hoe be deabe no miteny eny amin'ny tambazotra hoe fa aiza tokoa ny fiangonana zao mantsy raha mitombona le resantsika teo hoe fanapozinana famosaviana efa miakatra any amin'ny mpitondra ilay famosaviana dia tena hoe azo qualifiena ho acte satanika mihitsy zany ty zavatra mitrango ty dia betsaka no miteny za moa anatin'ilay sehatra kristiana dia betsaka no miteny hoe so dia tena mba fitenin'ny fiangonana sasany azy hoe délivrance mihitsy ary ny ilain'ity fireneny ty tiako be ilay hoe olon'ny fiangonana ianao aminao hoe tena ampy ny fandraisana ndraikitra ireo ataontsika hoe ray aman-dreny am-panahy rehetrarehetra eto Madagasikara misy zavatra tokony ho azo atao ve sa hoe dia eto zany dia samy miandry an'izay iafarany eto mandra-pahatonga sainan'ireo olo fitondrany ireo ny fandraisan'ny ray aman-dreny ny mpitondra fiangonana aloha asany mihitsiny ny mamelona antsika ara-panahy dia ny fitondrana fiangonana zany ny fanaovana ny vavaka ny fangataham-pitahiana ny karazany rehetra izay nametrahantsika azy eo izany dia atao miantifa any amin'ny tsirairay raha fijeriko azy betsaka ny kristianina eto Madagasikara zany hoe tokony intifa zany any amin'ny isam-batan'olona ireny afatra ireny vavaka ireny fampaherezana ataon'ny fiangonana ireny ary indrindrindra ny afatra sy ny anatra fa movy le isam-batan'olona kristianina malagasy koa tsy mandray satria misy andraikitry ny tsirairay ao anatin'ilay izy sa tena variana amin'ny hoe fiainana andavanandro ny olona malagasy dia izay resaka ara-conscience ara-morale zay tsy tafiditra mihitsy ka oza hoe tena tsy maninona ray aman-dreny mpiangonana isany fa fotoana zao iverenana indray manamafisana an'izany fiantsoana ny kristianina ny fivavahana tsy miato izay ataonareo isorina be diabe fa ihany koa mba ataony reto vahoaka malagasy reo zany tsy manavaka mihitsy ny tsy hoe tsy kristianina fa ny kristianina ny tena dia miresaka neo misehatra misy ny tena dia ny fahitako azy sy ny fangatahana raha azo atao dia hoe reny tranga reny seho dia mbola raisiko foana ty seho resaka hoe famonona amin'ny alalan'ny mosavy amin'ny alalan'ny famoriana mivorika moa filazantsika malagasy azy tena misy asa lehibe angatahana amin'ireo tompona andraikitra ara-panahy tompona andraikitra ara-moraly tompona andraikitra ara-conscience eto amin'ny firenen'ireo ary izany zavatra zany azo atao daholy na idirana any amin'ny isam-piangonana na azo atao famoriana any atsehatra ny mitovy feo sy ny mitovy hevitra mba hanaovana an'izany asa masina izany hitako hoe tokony atao sy azo atao zany ary raha ohatra ka manaiky an'izany ireo ray aman-dreny mpitondra fivavahana dia tena hitako fa dingana lehibe makany amin'le hoe fanatsarana na fanamboarana mihitsy ny fomba fisainana ara-panahy aloha ny tranga misy eto amin'ny firenena fa izany zavatra zany lasa ny resaka any amin'ny finoana sy misy sehatra tena mahay azy ary mino fa tsara raha hoe mba manasa reny ray aman-dreny am-panahy ny pasteur ny mopera reny nareo tena menada mba hafahana tena hoe mahafantatra mihitsy zany antsipriany izay lafin'izay ankehitriny fa tsy maintsy voasarika foana voaray foana moa zany na dia hoe miresaka ara-panahy sika tsy maintsy voaresaka foana ny zava misy iainana amin'izao fotoana izao ka oza hoe ny zava misy ankehitriny dia eo lay zavatra misy iainantsika fa tena marina mihitsy le so dia misy zavatra faraheny amin'ny rivotra ratsy manarona manamaizina n'izao fiainan'izao dia oza hoe andraikitry ny tsirairay eo fa andraikitry ny rehetrarehetra koa indrindrindrindra ny andraikitry ny tompony andraikitra ara-panahy sy ny am-piangonana hiditra amin'ny antso atarobitsika rehefa kelikely eo afaka miomana avy hatrany isika izay maniry andray anjara ao anatin'izany antso atarobia ny hevitra sy ametraka fanontaniana mivahintsika amin'ny titakariva itya ny laharana mafisina amintsika ihany fa ny dia ny 038 65
116 07 038 65 116 07 fa mandra-piandra n'izay antso voalohany eo miandra ny toromarika avy amin'ny teknisiana isika iverina kely ny lafin'ny tontolo politika isika raha sitraka ao raha matolo lantorakotomavo dia ny vaovao zo satria miresaka vaovao malaza moa tsika ny vaovao mafana resantsika teo ny resaka fanapozinana sy ny resaka driramasiny sisa fa isan'ny vaovao miparitaka ihany keo anatin'ny tabazotra amin'izao tsika miteny zao dia misy fampahafantarana ny resaka hoe misy ia le fanapozina zany resaka chimique izy io fa ara-panahy dia le olona mihitsy midira fanahy ratsy zany hoe raha le fanapozina ara-panahy zany dia tsy voaray any amin'le olona namin'ny an'le fanapozina zany no hipetrahan'le fanahy nanana fanahy ratsy izy anao le fanapozina fa le produit chimique izy efa tsofoka tao sy ara-panahy rehefa io dia efa chimique izy zany mandeha ara-tsiansa zany io tsy ilaina le ara-panahy hoe pasteur na mpanompon'Andriamanitra fa ilay olona rehefa navita amin'izy dia voly iny nampiasa azy fa le anafaka amin'le ara-chimique ery hoe iny reny ilaina ihany le fivavahana fa tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra fa miankina be dia be amin'ny finoan'le olona marary na le tompona ndraiky responsable tonga an'le marary finoana zany mafana an'izay zay no avy aty misotranintsy sotranao mitondra fanazavana fanamarina angamba ny tenin'le olona teo fa sotra tsy fantarina ia dia ametraka le fantarina ihany aloha mandra-piandry ny antso manaraka eo ny amin'le hoe resako teo le hoe miparitaka ho any na tambazotra serasera raha matolo antorakotomavo ny hoe misy tany maromaro amina hektara maro voalaza fa hoe namidin'ny fitondrana etsika moa ny lycée parse moa etsy zany zao mbola ady hevitra sy resabe ihany koa misy antso afaka miditra avatrany ianao tompoko allo maheno anao tompoko le misy adevitra tamin'ny EBS maheno anao tompoko tamin'ny EBS MBS hono volana allo ho antsika izay maniry hiditra mivantana dia aza miandry retour afaka avy dia miteny ianao ho antsika izay tany atotsika le izy angamba izao ny raha zavatra misy eto amin'ny firenena dia marina tokoa ny tenen'ny madame lanto madame lantorakotomanga teo mavo fa isy zany dia tokony ihany koa Andriamanitra zany raha kotomavo azafady indrindra fa tsika zany dia mila mitolona mambavaka manaraka zany dia isika koa zany dia tokony hoe hijery amin'ny lafiny serasera satria zavatra misy amin'izao fotoana izao na indrindrindrindra moa zany fa amin'ny televisiona amin'ny resaka film reny dia resaka setrasetra sy famonoan'olona dahola no hita ao anatin'ireny film reny ka indrindrindrindra fa nandry zazakely ary dia efa manaraka tsara indreny ka re zany tokony hidina mafy tokony hosovany tokony hanaovana sivana zany re zavatra reny dia manaraka zany dia zao ny mpanohatra zany dia tokony hizarazara intsony fa tokony hanana firaisan-kina satria izay fototry ny politika eto Madagasikara zany ny fizarazarana dia eo koa ny olom-pirenena rehetrarehetra rehefa tonga amin'ny fotoam-pifidianana
ny zavatra misy dia tsy andro tsy fiasana tompoko fividianana ka rehefa mampanay aloha lasa ny olona mandeha dia fripéry lasa ny olona mandeha manao course vitsika lasa ny olona mandeha mitsena lasa ny olona manao fa tsy mandeha fidy izy voaka nefa ny résultat mitabataba daholo sarotra fiainany miakatra vidin-javatra raha tena mety angamba namana raha misy fanontaniana mivantana amin'ny vahintsika zay tena tsara indrindra so a dia tokony efa manomboka ny asa ny mpanoatra zany manentana ny vahoaka fa tsy efa kaiky fividianana dia mila firaisan-kina dia mila fekina-po amin'Andriamanitra tsy vita ny mpitandrina reny efa misy tompon'andraikitra any anaty quartier any anaty quartier misy tompon'andraikitra misy décone misy pe ia isorana be deaibe nao nandray anjara fa tsara ho mariana fa 3 minitra farany ela zany raha mety ny faneho-kevitra mba afahan'ny hafa miditra ihany keo ao anatin'izay fa voaray izy to raha tsy diso tsisy fanontaniana toreraka be baba tsisy fanontaniana fa sosikevitra ary misy fahamarinany mihitsy ny hoe ny firaisan-kina io rahalahy ara-panahy daholo io tsy finoan'Andriamanitra mibetsaka fa ny fanabozinana dia avy amin'ny fanahy maloto dia volo zany maniraka ny olona atikitra fanabozina na amin'ny ara-panahy fanafody gasy io na amin'ny alalan'ny produit chimique fa io zany raha tsy misy finoana koa amin'ilay olona marary sisy fidiran'Andriamanitra amin'izany tsy idiran'Andriamanitra zany fa mila finoana avy amin'ny olona marary miatoraka amin'ny Jesosy miatoraka amin'Andriamanitra zay vao miasa Andriamanitra fa ianao hoe mitady Andriamanitra nefa mijangajanga nefa manao sampy nefa manao zay tsikapon'Andriamanitra ao amin'ny baiboly inona ny idiran'Andriamanitra aminao fa mila finoana n'Andriamanitra fiatorana amin'Andriamanitra fiainana rehetra ary miakohaka amin'Andriamanitra ary miambina fa ny devoly fahavalontsika dia mierina eo namasika eny amin'ny rivotsaka mitady arapana mila miambina daholo zany hery velo manao ny firesaka ty angamba valio kely manodidina n'le ohatrany hoe voaraintsika be le resaka ara-panahy ary matotsika liana amin'le izy dia tena zavatra manaitra ny saina sy ny fanahy tokoa le izy satria hoe ahoana tokoa ary amin'izao fotoana izao no misy olona voan'ny mosavy io moa araka ny lazaiko foana rehefa miresaka amin'ny olona hoe ny resaka famosaviana misy ary tsy afaka mihitsy makahatra hoe tsy misy azany za tsy matahotra an'izany famosaviana zany tsy matahotra zany mpamosavy zany betsaka mantsy no ohatrany hoe miteny an'izany hoe inona koa moa zany zavatra tsy misy zany fa ny zavatra miditra ao anatin'ny vavanao kosa raha poizina na mino ianao na tsy mino dia miatra aminao zay zavatra ka ho za hoe tena marina le hoe nyresaka zavatra tafiditra ambava chimique poizina fa ilay intention na le hoe fomba anao anapoizina anao dia tena fanahy ratsy manosika le teny amboa malaza nefa ny olana avy eo ohatra mbola misy mpamosavy ndray tonga any ambositra zay so dia lasa le fanjakana fotsiny no mampiady an'le fianakaviana eo manko mahatonga manontany tena hoe mpamosavy ve zany tena lasa miparitaka eraky ny faritany mihitsy lasa lamody ato Madagasikara dia rehefa avy eo ohatra mbola hoe misy ndray ary ananina dia misy ndray ary ananina le olona tsy manontany ohatra le fanjakana zany lasa mampiady fianakaviana fotsiny ny tena marina sa hoe ahoana sa ahoana ia isorana ny fandraisana anjaranao mitoy ohatry ny te-antany Clémence rehefa avy eo mbola ao anatin'ny fametrahantsika ny resadresaka izay mbola ataontsika aoriana ny fandraisantsika vahiny mbola iverina miresaka an'izay tsika fa le resaka tany teo ohatrany tsy voapetraka mihitsy le fanontaniana hoe miparitaka ho any anaty tambajotra fitondram-panjakana retompoko azafady dia tokony andriamato président jaina raha mba azo atao no miteny ohatra zay retompoko mba mahalalany mpitondra onony ary matahoran'Andriamanitra zay ny havatra mba manam-panahy ihany ve nareo mpitondranao sotra betsaka tena marina zany
ia miparitaka ao anatambazotra ny anaty ampehan'ny olona rehetrarehetra any zay le hoe misy fampahafantarana fa hoe misy tany maromaro amina hektara mihitsy ny resaka hoe amety mifitondrana sy ny sisa fa de eo tsika miresaka le Ilse Parsa mbola resabe moa ny amin'iny fa raha miresaka an'izany hoe tany amidy ampanofaina sy ny sisa de ohatrany hoe zay isan'le ny andohan'le tolona sivy sy roa arivo satria resaka an'izay ianao teo de lasa be deaibe no miteny hoe ny zavatra ataony Andry Rajoelina de ny zavatra ny kianiny ihany no averiny fa ataony avy zato eny amin'ilay teo aloha le resaky zay efatra mianaka eto de mba teteny fotsiny hoe le fanapozinana ve tena fanapozinana aiza le mamosavy misy mamosavy ambony latabatra nge eo ambony eo misy mamosavy ambony latabatra fa tsy de tena hoe famosaviana kolaka eo amin'ny resaka fivavahana sy fivavahana le izy aleo azava tsara le resaka eto mba tongava sainareo eo mba tongava sainareo am'le resaka hoe mbolo tsara inareo nefa Sotra tompoko. Resaka tany ianao Clémence teo zay le olana amin'ilay fitondram-panjakana tsy manana idéologie za miteny eto androany fa miezaka ihany ny tenako tao anatin'ny 5 taona natao azy ihany tao hoe assumeko ny vitako nametraka ny projet de société hitondrana firenena satria nieritreritra ny hoe azo fanjakana zany aoriana tetezamita iny moa azo lasaina hoe tena satra fa tsy vita zany mandra-pialako tao ankehitriny tsy fantatro ina nataon'ireo aloha zany fa hitako hoe tsy misy idéologie ny idéologie zany de hoe foto-kevy dehibe hijoroana hitantanana firenena ohatrin'ny raha ny firenena zany dia misy ny constitution iny irahanao amin'ny vahoaka iny irahanao iny zany ny constitution zany lalam-panorena zany hitantanana hitondranao le firenena ny arahanao amin'ny vahoaka fa ilay idéologie anao amantoko mitondra fitondrananao dia mazava tsara voasoratra ao anatin'ny tsara mihitsy hoe raha resaka momba an'izany tany zany zao dia ahoana ny fomba atao dia tokony no mifanohatra tamin'ilay olona toerinao tam'izany zany ny idéologie entinao amin'ilay fomba hitantananao zay ny ilazako hoe mandeha anjambany zao tsika izao anekdoty kely angambany aloha mandrapisin'le hoe mahita ianao eny amin'ny tambazotra ary eny amin'ny télé sy ny radio miezaka mafy manamafy fa manao redynamisation ny antoko TGV hitanareo ve misy any Masanga Thomas na salama toko zay le mahatonga le hoe miomana am'le fifidianana izy le salama conseil des ministres telo mianada mianaka aloha zany feo zany angamba efa tsy ho présentena de fantatra miarabanao président collègue zany misaotra an'Andriamanitra tsika mbola velonaina eto manao kompatanana an-dranabavy zakabe manokana moa vahininareo ato hoe na de tsy teo aza izy tamin'ireny fankalazana nefa tsy teneny nagnarana tamin'ny magro regny izy de tena namana naman'ireo ka tena namana merci andeha am'izay zany ty zavatra ty eo aminareo mianada misaotra ny ranabavy Clémence to moa fa nazava tsara ny tatitra teria beoririka point bara tsisy resake tsy mitavandra jiramatsika tsy mitavandra nia fa miady toromarika am'ireo solom-bavambaoaka atsika fotsiny tsika de miroso hoe tsisy miala eto raha tsy tafala le rangaha io tapitra ya agasitrana namana tabera Christian le niasto misaotra monsieur Christian le misaotra resaka tany de zay le izy de am'izao taon'izao nefany ohatrany hoe misy hevitrevitra hoe raha amidy ty tany ty de voataka zao ny takalony na zao ny tombony na zao kanefany ny tany-drazana de masiny io tsy azo anaovana zakina miaraba tompoko ina matizy teo sady fa eo resaka zany momba ny mpanohatra mihitsiny ny mpanohatra zany tena tokony rahina trano mihitsiny satria raha jerevantsika zao atao any député le fifidianana filohan'ny any teny mela-pirenena itoy tokely justin efa hita ny zavatra nataony tamin'ny mbola tsy filohan'ny antemela-pirenena izy nefa rehefa mifidy ny solom-bavamboaka de lany zato isan-jato izy ka zay manahirana ny vahoaka amin'izao fotoana zao
afatra mety efa ny mpanohitra hoe mila mirahina ary tena mirahina baba misy fanontaniana antso anakirainga mba sisy no raisitsika fanomezana sehatra ampiainy koa satria ireo no antom-pisiny fandara de antso anakirainga mba sisy de sady efa mamaraparana kotsika raha matola antorakotomavo raha misy zavatra tsy napetraka ay de fotoanan'izao fa tena raha satry maro de maro fanontaniana tsy ampy mihitsy tena maro de maro fa mamaraparantsika mamaraparana ny fandraisana vahiny antso faransika miarabakasitrakinao madame Lampo fa zay na raha niasa taminao tamin'izany fotoana zany fa tena hitana finaritra ary tena very olomanga tokoa le fitondrana very anao ary hitadidy izy mahatsiarotsara ny zavatra nataona teo anatin'le fitondrana fa mankasitraka betabeta amin'ny zavatra vitanao mankasitraka tompoko misaotra betsaka mahatsiaro de mba ny zavatra tsara no tsarona de misaotra indrindra amin'ny famporosiana trany inona le afatra farany ary raha matola antorakotomavo ho anatin'ity fandarany ty oaisytsika ty fofo ihany ny fotoana fana izana re izahana foana mba ahafahana mamoaka hevitra mba misy horaisiny sy enon'ny olona moa zany zay ngamba ny antom-pisina fa tsy de hoe irediredy eto tsika irediredy eto na anao tsoke anao torapo na hoe hotezitra na hoe ohatray fa toizako fotsiny le teniko tamin'ny Clémence tato hoe io fitondrana misy amin'izao fotoana zao io de ohatrany hoe mitondra antsika fotsiny am'izao tena hoe lobe fotsiny hitondrana anazy fa tsy misy mihitsy zany tena hoe fotokevin-dehibe hijonoana projet de société tsy fantatra hoe amin'ny troisième mandat eritreretina ka misy vao mieritreritra anao an'izany tsy fantako mihitsy fa ny amin'izao aloha de hoe manao redynamisation izy zany hoe amin'izao fotoana zao zany aloha zany fahalalako azy de antoko matory no mitondra antsika de mbola voafoazina normal raha mahantra ohatr'izao tsika satria atoko matory ny antoko zany ange miasa ary zany no tena mitondra le firenena raha nitokony izy fa manao redynamisation izy dikan'izany mbola matoritory daholo zareo de voapoazina daholo zao hoe andao andeha hamonjy any amin'ny troisième mandat satria zay indray zany netra de zao no redynamiser mba hovay le mofa mamenatr'olona satria malala-baraka anareo zany teny zany fomba frazanareo sy voambolana ampiasainareo zany mba farafaratsiny mba hoe mba fionana ohatr'izany amin'izay moa fahitako an'le zavatra ataonareo manapaka gateau folo metatra 20 metatra fa tsy hitako loatra zay tena hevitra voaka ao anatin'le izy mamenatr'olona reto mba hovay le famindra inona ny teniko farany de ny hoe firenena eto ny resaka tanàna tsy alana olombe olobe ny fotoana ohatran'izao marina hoe efa samy maneho hevitra daholo ny rehetrarehetra fa za zany mahita hoe misy zavatra tokony ho raisin'ireo ray aman-drenitsika na io ara-piaramonina na io ara-piangonana amin'izao zavatra misy zao mba mangataka ny fanehoan-kevitra miohatra amin'ny zavatra rehetra fa tsy miandro hoe efa 50 le olana de zay vao mamoaka frazy ray ohatra fa mba hoe isaky mba misy olana de mba eo mba présent mba eo foana zany mba hahitan'ny olona hoe tsy very izy fa zao nge tena very repère mihitsy ny rehetra tsy fantatra tsony eo moa le resaka mpanohatra ny verimerina mila mirahina mila miaraka mila mirahina ny fanoherina ny politika rehefa mazava no hoe inona no lalana hitondrantsika n'ity fireneny ity rapitso dia zay nge ny lana toko politika afaka manao an'izay ka le hoe mirahina amin'inona zay zany tokony fantatra ary inona le mitondra anazy fa tsy sanatry anao ohatr'izao indray rehefa mahazo an'le fitondrana sy le fahefana hoe entina anjambana ohatrao efa 10 taona efa ho 12 taona nitondrana de mbola tsy mahazo lesona ihany dikan'izany tsy vonona mihitsy fa zavatra hafa mihitsy ny eritreretina ka zay zavatra hafa eritreretina mpitondra ankehitriny zay tena mampanaby mihitsy eo no za hoe de mbola azo tsonjovina mbola azo tenenina de tokony hitsangana ireo ray aman-dreniny mpiangonana teny mihitsy misy ny FFKM misy ny raha ty amin'ny katolika ny conférence épiscopale any amin'ny fiangonana kristiana hafa misy ny filoha-mpiangonana FJKM misy ny anglikana misy ny FLM tsy
tsy lozany zany ny fiangonana zandriny marobe ireo a tsy ho fitaovana nizaniza tsy ho fitaovan'ny mpitondra fanjakana tsy ho fitaovany mpanohatra fa kosa tokony hijoro tena hijoro ara-morale ara-conscience ara-panana reo satria mila an'izany ty fireneny ty etsy an-daniny samy manao ny asany nareo mpitondra tsy kerainay hatramin'ny farany raha mbola manaonao foana izahay mpanohatra mahita n'izay fomba tokony ho ataonay hoe manoro hevitra zahay inona ny hevitra entinay a mikasika na ka anankiray na ka anankiroa fa rehefa tena tsy mety nareo a dia ny vahoaka mahafantatra ny ataony io tsy mila hoe trofina ny vahoaka ary zareo fantatritsika izany fa rehefa tonga ny lera farany a dia izay ka izay ve ho ano andrasana mbola averiko foana izany isaky ny miresaka amin'ny olona na reo olona eo amin'ny fitondrany reo izay mba mbola miresaka betabe miresaka hoe zay ve no andrasana lay fetran'ny 7 février 2009 ny andrasana sa lay fetran'le 20 janvier misy nytiako teneny zany hoe misy zavatra tsy azo itovirana rehefa tonga ny tokoa fa tokony a saina lalina ary mandinika ny zavatra tokony atao Magasitraka anao Ramatoa Kotomafo ny vahiny tanatin'ny fandaharana tsy manaiky lembenana tamin'ny takariva ity amafisina sy averina ihany moa zany fa ianao dia filohan'ny fikambanana mouvement dia manantena eo aminao indray amin'ny fotoana mamety azy mbola mamerina hatrany ny fisaorana anareo Telmenada ny antso amin'izao dia misaotra indrindra ny mpiaino rehetra izay nanaraka nyty fandaharana tsy manaiky lembenana fa tena tsy manaiky lembenana tokoa raha zalo ny resahana mino afa nareo Telmenada tena manamafy an'izany tsy fanaikena lembenana za manaiky lembenana dia ny amarana anazy dia ny hoe rahareo le ny antso izay nanolo-kevitra na nitondra ny soso-kevitra nametraka fanontaniana dia ngambany betsaka konsehatra mbola afahantsika mifampiresaka hatrany ia hiditra amin'ny tapany farany sika fa misendrikely vetivety fotsiny anatin'ity hira ty mety tsy hoentsika hatramin'ny farany fa hira hita tany tambazotra tany izy ty lavalava 2 minitra fa tsy fantatra ampahany firy no afaka hoenotsika fa andao efa ampizarana fa mino fa tiany mpanaraka ny fandarana koa le izy veloma lanto sotra betsaka anareo Telmenada sotra indrindra be dia be ny zavatra mpanantenaina fa tsy tanterahana ohatry ny mamintina azy le hira 2 minitra izy indra izy mianada nijereko tao anaty tambazotra tao fa tsy ho avy ny fotoana mety ahafahantsika miaino azy hatramin'ny farany angamba fa tonga amin'ny tapany farany amin'ny fandarana koa tsika dia miainga amin'ny zavatra rehetra izay mifampiresahana teo moa fa ameko anareo ny fitenenana aloha soratsika foana moa vahintsika na dia fa lasa izy nisy an'ny olona niditra mivantana teo hoe nitsolomasoko tavela tery ambony nisy an'ny namana Christian Tabera teo niditra mivantana teo izy niditra nametraka sady nanao fanamarina angamba tena nataony fa tsy nametraka fanontaniana dia ny zavatra andresany dia mikasika ny zavatra voaresaka ina moa zany FDB voaresaka tany anatin'ny fanamarihana ny fankalazana ny 17 taona ny atokotiko Madagasikara dia nyresahany teo le hoe miandry ny député ozy izy satria zay tokoa no ny vohitra no resahana no vetim-betesiny reo rehetra nandray fitenena ao anatin'izany baba tao anatin'ny fanamarihana ny 17 taona ny antokotima hoe mila fijoroana ny firenena ary nambara ny mandray anjara tao anatin'ny antso atarby teo ngamba zay mila mirahina ozy izy ny mpanohitra mila masamby joro zay ary miverimberina zay teo dia zay le resantsika angambany hoe any amin'ny député zany no mason'izao tontolo zao anatin'izay satria ny biby tsy manandoha tsy mandeha ozy fitenena angamba babany tena mahay azy ary ny biby koa raha vao be dia be ny lohany dia lasa mifanaikitra fa tena mila mpitarika io ary raha tsy diso i Clémence zao mihitsy no mpitondra teny tao amin'ny vomiera an'ireo be ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna izay nanao ny atrikasa dia nitondra feikevitra dia raha tsy diso Clémence teny ianao zao mihitsy no ny teny tsy ianao moa zany fa le tatitra letinao tao anatin'ireo dia le hoe tena mba miantso ny solom-bavim-bahoaka mpanohitra izay tariny lehibe mpanohitra Andriamatoa sy tena randreana solony haiko dia tena nanamafy an'iny fotsiny zany fandraisam-pitenenana zay noraisiko ary tena nanao antsy tokoa ny tenako ary mbola mafisiko eto amin'ireo député aty amin'ny fanoherana tena raiso nandraikitra reo fa dia niteko tamin'ny dia hoe tarito le izy
fa aorinanareo izay ny zavatra eny nandray fitenenana Clémence dia nandray baba dia eto aza mba ndray le fitenenana ao anatin'le izy hoe anisan'ny resahana ataony hoe manana an'ilay immunité ilay solombavam-bahoaka maninona raha ianareo miaraka amin'ny samboady sy izay ataoko hoe tombony kely anananareo miohatra amin'ny olom-boafidy hafa tsika telo da zao olom-boafidy mpanolotsaina fa tsika tsy manana an'izany dia izay no nahatonga an'ilay tolo-kevitra zany hoe ianareo any no andrasana hitarika an'io zavatra io hitanareo mihaino an'ilay antsoantson'ny olona rehetra tsika nantso ataribina ny amin'ny tambazotra tena efa te hanao zavatra ny olona fa araky ny resantsika teo hoe rehefa tsy fantany mazava hoe izy no mitarika azy makaiza le direction ary inona ny tanjona natongavana dia izay foana le manimba ao anatin'le izy le tenin'ny baba teo izay ny hitako olany fanoherana maro loatra le lohany dia sahirana amin'izay zany hoe le aiza no alefa everiko fa tsy mitenteny foana reny vahoaka rehetra ny teny teo reny ny laza ary manamafy zay telo da minao fa mitovy hevitra amiko nareo manamafy ny firaisakina ihany fa tsisy hevitra io raha samy mandeha amin'ny saipatany samy mandeha amin'izay fomba fanoherana everiny fa mahomby fa io zany aloha dia tsy maintsy misy tanjonao marina fa tsy voatery afapoany rehetrarehetra fa ny fanontaniako hoe ny amalina ho azo ve sa ny ranondritra dia eo zany tsika mandinika hoe raha ny fanetretena ny tsirairay avy avy amin'ny fanoherana no mitambatra lasa misy ny tena firaisakina tena izy dia amiko azo valiana tsara ny etahitan'ny vahoaka satria lasa ohatrany hoe manoloana ny zavatra tsy azo anoarana foana tsika dia hiarana fa tsy afaka hanova zavatra ao anatin'izay zavatra manjoa eto amin'ny tany sy ny firenena izay misy atsika izay isan'ny ahitana taratra zao an'izay hoe ilana an'izay hoe fitariana ho any amin'izay fahitana amin'ny vahaolana moa zany no tena tanjona ao anatin'ilay izy dia ity tranga resaka farampizinana ara-tsakafo ity zao sy tena santionany anankiray satria namoaka sary teo baba fa tsy nitonony baba tato amin'ny radio le izy fa nalefa tao amin'ny tambajotra dia ny mpiaino radio zao tsy mahafantatra inona ary zany sary nalefa amin'ny baba ao zany dia tsara resantsika kely angambany fa teny lehilia matetika le hoe sary ray teny arivo dia le sary teo zao sary ny tompony anniversaire milalao telefona nefa mipetaka appareil be dia be dia izay le sary miparitaka zany ao anatin'izay le sary io dia eo le hoe le fijoroana zany ao anatin'izay dia le hoe fezana fahitako le sary dia ao anatin'izay le hoe manao izay azahoana ahitana ny fahamarinana sary marina velo io sary io sa tsy marina izay koa ne mbola fanontaniana tsy haitso mantsy te resaka intelligence artificielle ity ka amin'izao mba fanontaniana raha fahino koa misy mpitandro filaminana miambana io vehivavy io ao tsika aloha nahazo karazana fijoroana vavolombelona mbola tsy fotoana ny angambana zao anaovantsika ny ampamoaka ohatry ny colonel Patrick fa mbola miandry fotoana ny zavadrehetra nahazo tsika vaovao fijoroana vavolombelona filazana fampahafantarana mikasika ny zavamisy any amin'ny AGRA dia mampametra-panontaniana zany ny fivoahan'ity sary ity izay tsy fantatritsika ny fivoahany fa dia io aloha zany aloha no misy miparitaka izay fa nirosoerinay ianao teo no ny evinisy iny dia marina teny baba hoe tsy mitentsika hoe marina io sa tsy marina fa izay le fanontaniana ary izay indrindra ilana le fijoroana fa ahafahana manadiady inona marina ny zavatra misy satria mitaky an'izany ireo fianakavian'ireo mitsabo fianakavian'ireo ny aram-boina mitaky hoe inona marina ny zavatra nahazo ny zanany inona marina ny ilay singa lazaina fanavo azy inona marina ny zavatra nisy tao ambadika ilay fanasana sy ny sisa mila valiteny mila valim-panontaniana zany sy mbola fotoana zao Clémence fa tena fotoana zao Clémence fa aloha teneniko rangazy atao tsaiko zao sipana olona ambony ao anaty fitondram-panjakana ono io vehivavy io rehefa tsy teninareo dia aloha tenenina hoe ono dia alao ivoaka eto aloha zay ono zay rehefa tsy ilaza marina ny fitondram-panjakana fa teniko zay ary sipana olona ambony io ary sipana olona ambony io sipan'io no tsy faly satria misy olona ambony koa sipan'le olona ambony dia io le sipan'le olona ambony samy olona ambony anankiroa zany io zany no nitarika an'ilay famisaviana raha marina zay milaza vaovao marina ny olona fa lasa mirorosaina ka lojika be raha ohatra ary lasa mampalahelo anaina mijery an'le mbola fianakavian'ireo 13 mbola ao anaty fitsaboana anaty fitaitainana sanatra izany araka ny teny Lili teo voaozina efa tsy maintsy ho faty ve reo olona reo inona lay singa mahery vaika tsy dokotera ny tena fa rehefa fantatra hoe ty lay pozina dia ity lay fanafody fa lasa mitsabo amin'ny zavatra tsy fantatra zany lojika be raha ohatra ka hoe mandeha ny resaka satria zany rehetrarehetra zany dia resaka mandeha be dia be ny resan'ny baba teo ono le izy conditionnel le resana lojika be raha zany no miodina le resaka satria tsy misy ilay
ndeto atsika hoe fitondrana ny valiteny tena marina sy maripotitra azo inona avy amin'ny tompon'andraikitra Isatsokajina sy ireo voakasika ao anatin'izay satria aza donona tsy voatsika teto no resaka an'izay député fidèle izay député Tim manana fandarana ihany koa isaky ny maraina de efa napahafantatra ny fisiny izany trangana hoe zay tatarainy papa tsy averiko tsy olona izy fa zay tatarainy papa zay hitanareo mianada zany de mbola tsy nisy foana nefa nitoy ny taorinan'izay fa de avela mandehany fotsiny izy de ndraiky ahoana mo fiteninao ny Lily amin'ny fiteny français le kino dimo zay le izy miteny fotsiny aza satria saripady mantsy ty fa serasera no atao ny fandaratsika mivantana tehiteny zay hoe matoa misy zavatra resahanay eto de manana loharanom-baovao zay nazona an'izany zay kanefa ao anatin'ny déontologie etika ny asa fanaovan-gazety de fatatsika tsara satria zay mantsy ny lohatenin'ny boky tamin'za nanao faneho-kevitra tamin'izany fotoana zany de hoe protection de la source fiarovana ilay loharanom-baovao ny tiako lazaina de zao hoe le resaka tsy tsika ny voalohany namoaka anazy fa le resaka efa miely efa miparitaka any fa noho ny loharanom-baovao azotsika satria ianareo de miantso anay milaza mitantara hoe zao ny zavatra misy ary araka ny tenen'ny Clémence te misy ny zavatra nanana proof tsy fotoana ny ampamoaka zao de zay zany tiako tsindrina kely aloha amin'ny resaka satria somary mivaivay manko io indrindra sika mikasikasika olona ambony de aloha zava tsara mihitsy ny resaka ao anatin'ny faneho-kevitra rehetra miverina ihany am'le teninareo teo ny amin'ny hoe tapaka le fil d'idée ako fa toizako aloha de mbola tapaka fil d'idée anao mandeha de mandeha fotoana 7 minitra sisa fa iverenako kely le afatry ny vahintsika teo ramatoa lantorako tomavo mitodika zany izy amin'ny ray aman-dreny am-panahy ny filoham-piangonana ireo raha olobe eto amin'ny tany sy ny firenena ray aman-dreny am-panahy ray aman-dreny ara-drazana ireo olobe ireo olokendry todika aminareo fa tena very lay firenena de manarak'izay de mitodika ihany koa mbola manamafy ny antso amin'ireo solombavam-bahoaka ary raha tadiditsika tamin'ny fotoana iny ihany koa ny solombavam-bahoaka miboribory tany voalohany maître Anitra Razafy Manatsoa de niteny ihany koa hoe voaray ozy izy ilay antso zay ataonareo aminay solombavam-bahoaka fa fantaro ozy izy fa na de manana immunité azy izahay zany hoe manana fiarovana amin'ny maha olom-boafidy de rehefa hanao ny ataony ozy izy ty fitondrany ity zay niteny maître Anitra de ataony tsisy rarainy an'izany kanefa tokony omenay aorinanareo izahay betsaka ny antso efa natao tamin'ny solombavam-bahoaka anisan'izany zao za efa mba nangataka karazany hoe enquête parlementaire makasika ohatra hoe io zopirenena tsy malagasy nio mpitondra antsika io nangataka enquête parlementaire nakasika an'ireny karazana volamena ny voaka firy kilao firy taonina isaky ninny reny de maninona kay le solombavam-bahoaka ty amin'ny fanoherana tsy manao an'izany zany hoe misy zavatra zany tokony ataon'le solombavam-bahoaka fa tena matoritory de io moa fitego foana le ny vatolampy rehefa tsy miteny de toyany nangataka zay le izy mila pitarika ary karazana alanenina ihany ny anazy satria rehefa tsy hanao koa ranga le solombavam-bahoaka de inona le vahoaka mihitsy ve mila mitrotra fa tena ohatra matory be zany tsika ty fanera tena lako tsy ny ato anatiny efa tena miteny an'izay hoe alao tsy andriandry tsony raga fa tena efa atenda le ranombary ndrasa aloha baba fa tadidiko le zavatra saky resahako teo fa nanampy anany zavatra nresahanao niteny maître Anitra député hoe manana an'izany zay fa rehefa tena anao ny ataony izy tsisy raray ny fananoa izy ary tokony tiako mihitsy iantefa amintsika rehetra piaino ny fandarana sy pijery ny fandarana ty avatra ty hoe fatandremiko izy so de mijoro zay nitsangana de aveo tsisy manaraka akory nareo ao an-damosinay zany hoe tolona iaraha-manina ty de iaraha-manao de amiko zany de zao hoe niza manana finiavana eto amin'ny firenena hitondra zavatra ho fanavotana ny firenena na ara-politika io na ara-drazana io na ara-panahy io rehefa misy ny antso zany hoe ity misy zavatra atao ho an'ny firenena de mila mamaly zany tsika fa tsy ho ataon'ny olona amin'ilay mialatsiny hoe ironisen'ny olona hoe mpitolona atao anaty Facebook fa tena hoe rehefa misy ny antso de andao hiara entana izay telo-daza hoe de miteny hoe tsy miteniteny foana zay raha miteny an'izany fa ny anay raha misy ny olona manana finiavana miantso tonga zay voaloha lisitra mihitsy satria fitadiavam-baolana ho an'le firenena ny tanjona zany fa tsy lasako vavany fotsiny eto le izy fa mila vokatra mivaingana azo tsapaitanana amin'izao efa loalika andranombary efa tena fitolomana ho amin'ny ara-drariny zay zany takiny ny vahoaka androany
misy an'io tranga eny amin'ny agera io zay resantsika foana de hoe mba ho fantatra ny marina ao anatin'izay a mba tsy tompotrano miono zany reo olona mitsabo marary fa mba fantany hoe inona marina mahazo ny mararin'izy ireo a de momba jirama koa ohatran'izany a inona marina ny zavatra ao ambadiky ty resaka hoe sady fanovana sata ity a mila fantatra ny vahoaka ny Antsipria ny am'ilay nresahany filohan'ny syndicat SSM teto tamin'ny herinandro hoe zarazaraina le action idiran'olo kafa avy any ivelany de miresaka commune kely tsika efa nresahana ihany moa izy ty tamin'ny herinandro hoe zany ane nanovan'ny mpitondra ny mpitantana ny commune teo aloha ary mbola mitohatra am'izao le resaka SMGT hoe zarazaraina ilay action anatin'ny ao anatin'ny SMGT ny tsy maivy sy ny sisa rehetrarehetra io mba ahafahana mampiditra porteur d'action moa ny resahana anazy ao anatin'ny Google tsisy an'izany fa actionnaire ny misy izany moa ny tokoliana nesiny namana lira farara tamin'izany fotoana fa izay le hoe fitakina ny famoahana ny marina mba tsy ho tompotrano miono ny vahoaka malagasy zany ny tena tokony hijoronony tsirairay ao anatin'le izy zavatra anankitelo angamba ny rizorova mbola ho teneniko eto any voalohany a le resaka commune ny tenen'ny Clémence teo ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra mpanolotsaina ny tananao izay telo menada misy maromaro zay ao a aty amin'ny lafiny a fanoherana nisy an'lay a ka nitranga teo 67 hectares tsy ho resahanay androany le izy a fa nytiako amafisina fotsiny zany de hoe ho anareo izay mahita zavatra tsy mety a na manana fitarainana de eto izahay a aza misalasala tenanareo aza misalasala ary tsy izahay rero fa misy namanay a avy aty amin'ny lafiny fanoherana zay ny voalohany ny faharoa virena kely resaka jirama teo na de efa tery ary fotoanantsika sanatriva ery izy miraha vavy de tena nisy volana andeha tao ambadiky reny zavatra ireny satria le izy zany ohatrany hoe somary hafahafa ihany le zava-misy a raha le dinamika an'le tolona ny ainga tamin'ny voalohany zany de ohatrany hoe tena raikitra ity nefa zao rehefa vita ary ve ny ravona zany ny zavatra iny voafa am'izay ary ve le olona ny jiro a sy le rano a eto amin'ny tany sy ny firenena de ny zavatra nomaria koa tamin'le fandraisam-pitenenako tamin'ny sabotsy iny de le hoe ho an'ny mpiasan'ny jirama aza raisina ho ratsy daholo aza ho raisina ho ratsy avokoa ny mpanao politika rehetra ny antoko politika satria ny resaka tamin'ireny moko de tsy mila mpanao politika tsisy idirany ny resaka politika fa izao kosa nefa raha ohatra ka misy zavatra ilananay tonga izahay satria ho an'Antananarivo manokana maharary ny vahoaka an'Antananarivo ny zavatra tolotra omen'ny jirama rariny tsika raha hoe misy fotoantsika saiky tenitentsika fa soa ihany moa fa tsy nakely fotra ny hafahafa le zavatra tao ambadiky le izy mbola tsy fantatra hoe ny tena tao ambadiky reny farany tena farany a eto Antananarivo renivohitra koa mitranga moa zany le resaka io le mampalahelo le izy a misy fianakaviana manamanjo misy fianakaviana mbola manana marary am'izao fotoana zao raha mba sitrakareo a maniry ny tenako mety tambaran'izy roa vavy izahay mpanontsaina ny tanàna mba iona am'ireo fianakaviana manamanjoa na ihany koa fianakaviana mbola mitsabo marary fa ny fomba natanterana zay moa mbola tsy fantatra tsara hoe ahoana fa tena hoe na de fampaherezana fotsiny ary ny tiako tenena am'izay zany de hoe raha anao an'izay izahay a aza raisina hoe lafin'ny politika hoe anaovana récupération manararopatana ohatr'izay miresaka mbola tsy niresaka jirama de resaka kely satria efa mamaraparana ny fandarantsika ny enony fanehoan-kevitry ny filohan'ny filan-kevim-pitantana ny jirama tamin'ny fotoan'androny a omaly de nanaitra ny filazany fa hoe rehefa reo mpiasan'ny jirama eny Soanerana indrindrandrindra ozy izy no mihetsika de tena ratsiratsy ary mafimafy satria reo de olona efa niaraka hatrany amin'ny lycée technique classe de 6e reo a avy eo reo nanana andraikitra avy eo reo antonany ary tadidio tsara fa raha ohatra zany hoe raha isitsika ny jirama Soanerana de tena ao ny avokavoky ny zany atao hoe jiro sy rano malagasy zany raha ao zany misy zavatra tsy manjary de tsika rehetra ny miara matiantoko ao anatin'le izy ny tiako atongavana de zao tsy manamaivana mihitsy akory an'ilay tolona zay ataon'ny mpiasan'ny jirama azafady fa izao ny problème ny vahoaka hafa ny problème mpiasan'ny jirama hafa problème ny vahoaka de zao ny jiro sy ranonay raha tapaka isaky mihetsika de tsy mahafapo-anay ny tolotra hoe ianao teo fa hoe mpiasan'ny jirama hoe raha vao miatra ty sata vaovao ty a de tena voatohitohina ny asanay zany hoe raha tsy mitandrina zany tsika any amin'ilay communication de mora kely mieritreritra an'izay hoe lasa le tombotsoan'le mpiasa no zava-dehibe fa moa ve ny tombotsoan'reto vahoaka be dehibe zay tsy manana jiro sy tsy manana rano arak'izay ilaivana azy reto manahoana zay zany mila azavaina tsara io fanovana sata io ane ka misy fiatraikany amin'ny tolotra zay afaka omeny jirama ary tsy ny mpiasan'ny jirama no tsy maintsy ho toram-bato
amin'ny fahatapahan-jiro sy rano fa misy tompona ndraikitra ao a zany zavatra any mila alalintsika be de be manko tsika manao faneho-kevitra hoe ampafirimazo anay zao fa tsy hany mihitsy le izy fa fantatsika tsara fa mpiasy ireo a miasa amina orinasa manao service public ireo a de zay baiko asaina ataony a no ataony nisy nanao vazivazy tamiko tamin'ny maraina hoe mahafinaritra any le jiro mamiko rehefa ohatrany mba tsy tapaka ny jironay tsy fantatro aloha zay fahamarinana zay sy nytiako atongavana ao anaty fa ho commune Tananarivo renivohitra tena mbola be de be ny vorotsilo zao mbola be de be zavatra vorotsilo zao amin'ny commune Tananarivo renivohitra ho tenentsika eto amin'ny manaraka fa mbola be de be vorotsilo zao Clémence le resaka jirama aloha mialatsiny aminareo dara itenenty hoe manaiky lembenana le piasan'ny jirama mialatsiny aloha valao tsorina marina manaiky lembenana fa zao a io a le sahany babaty io le izy io fiverimberenana amin'ny fanapahan-kevitra io a ro zareo reo no mitondra de ho hitantsika eto raha pitso raha fakapitso hoe inona ny akony fa miteny amintsika hoe de io resaka hoe asa edivana io hoe tsy ho rava de raha tsika eto mahita eto nytoyany a fa na izany tsy zany aoka isika tsy resahan'ny olona hoe idira amin'ny politika angamo ny politika ratsy re olona zavatra ataontsika rehetra ne politika daholo fa ny mpitondra sy ireo mipomba azy a no miezaka mivoyana zany hoe aza manaiky zapin'ny mpanao politika fa tsy ratsy tompoko zany tsy ratsy mihitsy zany satrinay moa de hiteny eto foana kanefa mahay manapaka iny papa de misotratsika rehetra nanaraka ny fandarana misotra nareo mirahavavy ihany koa de manome fotoana nareo amin'ny herin'ny an'io toy izao indray a de veloma veloma tompoko veloma tompoko